na mafy izy ena ny meo any malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay isandratra amboninahitra ny tandrony ny ratsy fanahy hita ka ho sositra hidy vazana izy ka ho levona ho foana ny fanerin'ny ratsy fanahy amin'ny saotra sy dera ataontsika andininy voalohany aloha ataontsika an'izay saotra sy dera no asandra mba ho anambao na ho andriamanitra o fa hainao no nanavotanana ay famindrampo no namonje mbaraisoena rirai ny saotra tolotra ovonena itra mandrakizay ovonena itra mandrakizay vavaka avy atrany sotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray a foy de foy loatra ny fotoana mantsy Jesosy a tsy azo ivalaparana maro anefa ny zavatra tokony mbola ho ampianarina ho zaraina amin'reto vahoaka anao maneran-tany reto mba halalany fa velona ianao la efa nyteny hoe za le tsy miova ho maly sy anio a ary mandrakizay raha nanasitrana ianao tamin'izany dia mbola manasitrana ihany koa ianao ankehitriny ary mbola hanasitrana ianao amin'ny fiainanao avy raha namany olona ny olona ianao ka nytenenanao hoe mahonenao ianao ny fahitana ny oloko ampahantraina dia tonga ianao Jesosy hamonjy azy zany fitiavanao zany Jesosy naresy lahatra anay ary ny atao hoe fitiavana dia tsy hoe zay no nitianao fa ianao no nitianay talohan'ny zavatra rehetrarehetra olombo avidy mantsy zay Jesosy tsy hoe nividiana tamin'ny volamena na tamin'ny volafotsy fa tamin'ny rasoanao zany manapirofo lafo vidy zany zay tsy takabidy mihitsy zay reto ary zany ingeny tsy tokony anaovanay tsinitsinina ny asa fanompony na lalanay Jesosy nafatarako mihitsy hoe tsy mba volamena no nividiananao tamin'ny adalako tsy mba tamin'ny volafotsy fa raha tsy zany nataonao ihany zany fa tamin'ny rasoanao ianao maty teo ambony azo fijaliana mihitsy no nisolovona ny fahotana ratsy zay vitako teo anatrehanao dia naleonao ianao ny maty toy izay ny naringany zay mianakavy reto dia tonga olona tsy manatsiny mbola menao fotoana mba hivavahany zay na dia maro ary ny tsy mangeta edy zany tsony maro nefa niemitra ihany koa fa ho avy ny fotoana ho ianao isy etaeta irotsaka ao amin'ny olona dia tsy mba etaetana rano tsy etaetana sakafo fa etaeta te andre ny tenin'Andriamanitra fa tsy ahitan'izany tsony izy ho ianao fa ankehitriny dia hoy ianao Jesosy hoe mitediavany Jehovah dia ny mbola hita izy miantsony anarany dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy afony lalany ho ianao zany ngeny ahatongavanay miazakazaka eto Jesosy mba hibebaka eo anatrehanao hivaly eo anatrehanao na dia fananao an'izany ary zay ianao mantsy efa nyteny fa tezitra mandrakariva raha tsy hibebahana dia zany ny tompony azakazana eto fa ny tanan'i Jehovah ny tsy fohy fa mahavonjy fa ny elokay no hevitra mampisaraka anay ianao ka tsy ahitanay ny tavanao dia zany indrindra Jesosy mahatonga anay mahantra ane zay io Jesosy tivitra ao anatina fahantrana tanteraka nisam-batan'olona efa ho faty zany mihitsy ny fahitananay na ny firenena dia tahaka ny ohatrany tsy misy fanantenana zany indraindray ny fiainanay koa dia ohatran'izany mihitsy fa raha ao aminao Jesosy hoy indrindra ny teninao hoe raha amin'ny olona zavatra tsy hainy zany fa raha ao amin'Andriamanitra kosa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka na ny maty ary hainao ny manangana azy misy fanantenana ao aminao Jesosy ary manantena zany zay matoa miazakazaka eto androany hitady ny famonjena ao aminao dia tanteraka aminay malagasy mihitsy zao ny teninao hoe soanam-pahoriana hitandremako ny didinao sotra indrindra Jesosy ndreto zay miaraka amin'ny ompoa mampanahy naiza toerana misy anay dia iray saina iray foa mampanahy idera sy ankalazanao eny Jesosy fa zay tsy mahitahaka ny fonao ny anjely nareo olo-masina any an-danitra marobe efa eo anilanao reo fa tsotsotra ihany nefa kosa tompo tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina Jehovah tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra
amen ry tompo ny tany maina no itoerako midina re nonaina ho ao anatiko tsy aloka malaky lasa no angata ikio fahiry monina iasa sy anava ny fory tompo ny tany mana no itoerako midina re andona na ho ao anatiko tsy aloka malaky lasa no angata ikio fahiry monina iasa sy aminava ny Jehova o aza izahay mena voninahitra fananaranao reriany amen petraka isika rehetrarehetra dia mbola manonona trany ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ny Jehova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombotsika raha mety ene alaikely le telefônina koa tsy zava-drindra eny are etsika maro be ny zavatra tokony ho atrehantsika ny amin'ity androany ity ao aloha ny fiatrehana ny fetim-pirenena satria afaka fotoana foy dia akalaza ny fahaleovan-tenitsika faharoa manaraka an'izany koa ny fanadina amin'ny mpianatra zay efa mananontany daholo na ny CP na ny BPC na ny baccalauréat noho izany zany tsy afaka makamakaina mihitsika ary rahantsika malala koa ny fiainam-pirenena sy ny fiainana maneran-tany mihitsy ny zavatra rehetra retsika maneran-tany na ny ady eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana miaraka amin'ireo Iraniana sy ny manodidina ray manontolo na ny ady ny Rosiana sy ny izy ty firenena anankiray miara-miady amin'ny Ukrainiana sy ny rehetrarehetra mamofopofona sady zany ny farany zavatra rehetrarehetra noho izany fotoana tsy tokony hatoriana tsony zany zao fotoana tsy tokony hoe akanaina ny amin'ny asan'Andriamanitra satria miazakazaka be mihitsy ny fandehan'ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fotoana tsy apozinao akory dia misy zavatra maro mitranga zay araka izany hoe tsy apoziny zany noho izany manentana anareo foana raha mbola misy ny fotoana ahafahana mivavaka mandehana ihany mivavaka tsy fantatrao ny ora iavian'i Jesosy na ho anio na ho rapitso na ho amin'ny herinandro na mbola ho amin'ny firy-taona fa ny azo antoka aloha dia efa atombotra amin'ny faran'ny zavatra rehetra raha ny fahitana ny zavatra efa mitranga aloha zany dia efa maro ny famantarana rehefa hita amin'izao fiainan'izao noho izany aleo miomana foana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zany indrindra ny omanantsika indray ny amin'izao zoma fanavozana zao dia androany moa maro be ny zavatra tiana hoentiny eto fa anisany asongaditsika androany aloha zany mazava ho azy eo aloha ny hoe misy fandroana devoly dia vavaka ihany koa ny mpanala fanadinana misy an'izany koa ny rapitso eto Antananandrano amin'ny Rora efa nyresahana tamin'ny radio misy an'izay rapitso fotoana manokana zany dia anasanantsika rehetrarehetra ho avy ny amin'izay rapitso zay fa ny androany aloha zany dia misy zavatra tena tokony rahantsika mitondra indrindraindrindra moa zany hoe akaiky ny fetim-pirenena dia maro koa ny zavatra mitranga ny rano mety tsy misy ny rano tsy hoe ny jirama ihany tsy manisy zany fa ny rano mihitsy ny efa manomboka miena zany hoe tsy ampitsony ny rotsakorana dia miena vokatry ny fahampitehan'ny tontolo iainana dia tsy mihazona tsony na io nofotantsika io dia tena taloha raha vita ny février zany be rano mbola be rano be fa zao nareo raha mijery tena efa manomboka ritsika mbola volana inona zao tsika juin mbola tokony mbola mba isisy rano ihany fa zao tsika amin'ny teny zao efa tena midina tanteraka ny nivoana rano dia raha mifijerevana azy zany dia ohatrany efa mamofopofona mihitsy ny atao hoe mialohan'ny farany ve zany zao fahoriana lehibe manomboka efa miatra maneran-tany zao ny guerre mondiale moa efa fatapatantsika hoe mamofopofona an'izany ny ady eo amin'ny Israely sy ny Palestiniana dia ampinitrotraka andrety firenena manodidina azy reto sy eo amin'ny Rosiana fiandohan'ny zavatra fotsiny zany fa tsika tsy malala zay tena
fotsy zany tantara rehetrarehetra zany fa zao aloha ny ataontsika aleo miomana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana tsy misy tsara ohatrany hoe tsara fiomanana foana ihany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zany indrindra ny omanantsika eto ka isy vidéo hojerentsika horonan-tsary anankiroa ny anankiray de horonan-tsary dada no nampianatra anazy efa zavatra efa nalefako tamin'ny radio ihany tamin'ny alimbavaka fa peta be nareo no hoe tsy naheno an'le izy pasteur fa mba alefaso kely eo de alefeto le horonan-tsary de anaovantsika karazana fampianarana mahakasika an'izay horonan-tsary zay ny horonan-tsary faharoa de misy bebe zay tao narary mafy le bebe de rehefa narary mafy tamin'izany de nisitranin' Jesosy izy tamin'ny fomba mahagaga de nijoro vavimbelona mahakasika nanasitranan'i Jesosy azy tsika miteny zao aloha tsy fantatro na mbola amin'ny bebe na tsy antsony fefa tamin'ny herintaona lay ina mo le horonan-tsary de nisy fotoana efa saky hitondra anazy teto foana fa mino fa androany ny fotoana anehoana an'izay rehetrarehetra zay fa na izana janera aloha de mampiomana antsika foana ny hoe raha azo atao de tomy namana rehetrarehetra ny alarobim-pifoazana eto misy ny alakamisy koa misy fampianarana soratra masina amin'ny roa ora ary ny zoma tsy ny zoma ihany zany fa ohatrany hoe le zoma ve ny tena entsika loatra fa misy eto ny alarobia amin'ny roa misy eto ny alakamisy misy koa eto ny zoma zany fa ny anjara koa de ny zoma moa zany de indrandray misy olona tonga eto rehefa hoe manampy izy ka misy ilaivan'izay de misy fandrandray ny tena koa no mitondra an'izany ndao ary tsika anomboka ny fampianarana vita ve le ao le fikerakiranany eo satria misy horonan-tsary kely zay hojerentsika mahakasika an'izay le hoe Jesosy Kristy manasitrana izay rehefa tena mibebaka tsika amin'ny fiainana ndao ary ijery tenin'Andriamanitra avy hatrany aloha tsika misaotra n'ilay fijoroana vavimbelona teo aloha le rahalahy ao anatsara moa le fijoroana vavimbelona le rahalahy teto ny karaka teo iny ohatrany nitsengy sara le niteneny teo fa zatany niala teo amin'ny radio zay le rahalahy teo hoe naninona izy ianao za mantsy tapaka fa nidina tao amin'ny radio de nisy tsengy kely teo amin'le ndresanao zay mihitsy saotra fa saika adiniko saotra tompoko ny fahotana anankiray zany aloha tsara fantatra alohan'ny anoizana an'lay resakitsika ny fahotana anankiray tamin'ny fotoana nidirany tao amin'ny olona de nanorona fakany ao izy nanorona tranony de ny olona anankiray rehefa miala amin'ny fahotana anankiray de tokony sady tsy maintsy tapahana ozina no alana ny fakany sy ny tranony le devoly na mpiandry 10 taona ary na mpiandry anao ka tsy nalana ny fakan'le devoly sy ny tranony le devoly tao de tavelo foana izy zay ny mahatonga ny misy olona reny alasigary izy de rehefa ny alasigary izy afaka roa taona izy na mpiandry 3 taona miverina ny foka sigaran-dray izy satria le trano sigara tao anatiny mbola tsy nalana ny devoly rehefa miditra ao anatin'ny olona anankiray de maka toerana izy misy toerany ao de ireko mantsy tao amin'ny radio za nidina ny azakazaka nidina teo hoe efa mpiandry roa taona moa izy ianao teo efa mpiandry izy nefany mbola nisy inona moa tavela tao anatiny tao satria rehefa roana ny olona anankiray ny problème azafady fa tsy hoe zany misalovana ny asany sasany fa ny problème misy tsy fampina loatra io asa melohan'ny fanokanana mpiandritsika io problème hotokanana mpiandry ny olona ray telo andro izy indraindray voesana telo andro melohan'ny fanokanana tsy afaka amin'izany loatra tsy mitena hoe tsy mahery Jesosy fa mipreparation ny fiomanana voanatsona mpiandry androany de manomboka androany ka hatramin'ny roa taona anokanana zay ny amezana le roa taona fiomanana ary mpiandry atsangano hoe tanana zay mpiandry tongeto azafady indrindra zay mpiandry rehetrarehetra tongeto sora tompo de abidino izy andray mpiomana izy tongeto atsangano tanana zay mpiomana de le ambo moa inona moa zany tsisy an'izany hoe tsy anininy zany tsisy an'izany fa laika tsotra ny problème koa mantsy de ny fietretan'io hoe rehefa tsy mpiandry izy de tsy mpiomana de tsy manohatra devoly zay pasteur tsy manana anjara amin'izany fa ny devoly tsy te halala na mpiandry ianao na tsy mpiandry asiny daholo ny olona rehetrarehetra ny loza ary za manokana tena nanao mihitsy Jesosy tena lozako ny tsy nahalalano melo raha fantatry melo anao mba tsy nisy faharavana be ny fiainako lasa manarina be aty arina fa raha fantatry melo anao tsy nijoboka tamin'ireo fantatry fa fahotana ratsy manimby ireo de ny tena fahotana mahafaty ratsy indrindra
dia ny fieritreretan'ny olona hoe zay pastera laika tsotra sady tsy mpiandra ny tsy mpiomana ny tsy dekona tsinitsinina atao am-piangonana dia mieritreritra izy hoe tsy ataony devolony ininina izy hoe ianao moa tsy mpiandra ay aza kitikitiana io ry Beelzebova inge tsy mpiandra io io koa tsy dia aza kitikitiana aloha izy hipetraka tsara amin'izao mihitsiny fa ny fahalalany devoly anao fa tsinitsinina ary mivoamaika amelezany ianao dia zay mahatonga ny teny soratra masina hoe ringana ny olona noho ny tsy fahalalana le tsy fahalalana mihitsy ny maharingana ao anatin'ny fiainana eritreretinao hoe misy lelahany maty ny voakanina ny anabaviny maty ny voakanina ny rahalahany anankiroa maty ny voakanina ny mamany maty ny voakanina ny dadany 5 tao anatin'ny fianakaviana voakanina ny nahafaty azy olona atao amintsika izany mpiray mandray ny iraka ato efa iraka izy ny fameza-pahasoavany manala voakanina zao mihitsy nataon'le rahalahy hoe pastera raha mba fantatry meloa ny fanalana voakanina tsy maty ny fianakaviako eto Madagasikara mantsy ianao mieritreritra eto Antananarivo manao croiser les bras fa mpamosavy sy mpanao voakanina tsy manao croiser les bras aminao zany mamely izy eritreretinao hoe zay taloha tsy manao voakanina tsy mamely voakanina fa mampiasa fandrohitam-barotra mampiasa ranomanitra kely zay lovilovy dia afafy ao an-trano miaraka amina zavatra miaraka aminazy atao amin'ny tolanam-baravarana dia afafy isaky ny maraina zay tsy mahalala hoe ay ty zavatra afafy amin'ny mofo gaga be ny olona rehefa metsena hoe to manimanitra be ho mofo topainanareo ohatra misy fofona ranomanitra zany dia ka mba mamantsa zay mofo topaina zany hoano amin'le izy mamantsa iny fa tsy maimbomaimbo izy zany iny ary izy tsara kokoa fa ny tsy fantatry ny olona le ody ny fandrohitam-barotra mantsy zay ny mahatonga andren'le olona manitra be reny volalovana hitanao tsy hoe ny olona rehetra manitra koa dia mampiasa ody ao le izy mampiasa ody tsy zay fa ny ody ody fity satria ny ody fity sy mifandrohitam-barotra mantsy misy ifandraisana isy tomananao dia matetika mampiasa ranomanitra fantatrareo tsara hoe izy amin'ny rasina olona matetika mampiasa an'le vao mandalo izy manitra be daholo eo aminareo tsy haiko nareo fa nanaheno loatran'izany dia misy karazan'olona vao mandalo izy manitra ary marary be ny lohanao vao mandalo izy dia zay koa mahatonga ny inona moa zany mahatonga ny fivarotana sasany mampiasa agarbaty ao anatiny agarbaty ny agarbaty kristianina tsy fampiasapiasantsika kristianina amin'izao fietsoana fanahy reny ianao mety ignorance ny tsy alalanao azy fa misy amin'izy ireny tena fa spesiala mihitsy natao fietsoana fanahy tena za mihitsy eny amin'ny doaniny tena fampiasana an'ireny dia any amin'ny funérailles zay ny mahatonga ny sono mampiasa an'ireny any aminazy any amin'ny dragona sy ny rehetrarehetra dikan'izany tsy dia fampiasa loatra izy ireny tsara ny ampahafantarina an'izany zany dia ny ranomanitra koa tsy ny ranomanitra rehetra ny fampiasa fa misy karazana ranomanitra tena satanika purement mihitsy tena hoe misy hery mihitsy ao anatiny ao ny andre manitona ny andre misarika dia tsy maintsy mampiasa ranomanitra ny olona ray rehefa manao ody fity ny ahafantarinao manao ody fity izy zay na manao fandrohitam-barotra dia ny tsena ny manimanitra be foana zay tonga dia sinina lalana hoe tsy milaminy ty tseny ty ary ny zavatra avidinao tonga dia manimanitra be foana dia jerefa misy karazana fivarotana tena misy agarbaty mirehitra mihitsy ao dia misy raha manitra be dia efa fantatra hoe mampiasa fandrohitam-barotra izy zay ka mba hahafahanao manohatra an'izay vavaka tsara aloha miala ao-trano ary raha tsy maintsy vidy zavatra ao ihany aloha dia roy devoly daholo zay zavatra avidinao rehetrarehetra ao fa raha sakafo le mividinao ka hohaninao dia tonga dia miteraka voakanina any anatinao le izy ny voakanina zany tsy voatery zavatra nataon'ny olona tamin'ny sakafo ny hohaninao ihany fa mety le tsena ny vidananao an'le izy mihitsy no misy ody dia lasa tafiditra ny anatinao ny voakanina dia eninao tena maneno rakorako itsika kakana very pastery za maneno zany misy mety ho kakana tokoa fa tsy haiko aloha hoe maneno ve le dada le dada dada ao anatintsika ao zay le voakanina zay dia zay no mahatonga antsika hoe misy aminareo alay-panahy mandefa mesazy ato amiko ato hoe dia isaky ny zomavy pastera dia tsy maintsy androka devoly foana tsika dia aleo nareo no antaniko isaky ny zomavy atsika tokony androka devoly foana tsangano ny tanana zay manao hoe isaka zoma tsika mandroka devoly izy aminareo iza ny isaka zoma mihitsy izy vao mandroka devoly ary izy mandroka devoly isan'andro fa maninonareo mandroka devoly isan'andro miasa 24 heures sur 24 zay taloha rehefa manao fandrohitam-barotra mbola tsy misokatra an-tsena amin'ny efatra maraina dia efa mamafy an'le rahamanitra lovilovo vontsena miditra ianao fa ao zay mifandrohitam-barotra tsy mipetrapetraka izany tompoko ny mpanompo ny satana
fa tsika nareo mbola misy toana ry akanaina 420 anatin'ny 420 ora normal ianao raha mihinan-kanina misy voakanina satria le zavatra mividinao teo amin'le tsena misy ody de nohaninao de tafiditra ao anaty kibonao maneny marina hoe misy tokoa tena hoe misy rivotra ny kibo fa misy tena hena mihitsy tena henao ary ny tena mahavoakanina azy mandendeha le izy heninao ity vetivetika izy heninao ato ndray ato le izy pasteur de mivadika ato de misy ary ny sasany mivadika makany amin'ny lamosina mihitsy voakanina izy zay matetika moa ny olona rehefa tena voakanina mandaitra ao aminy tsy mety matavy mihitsy izy indraindray za tsy misy an'izay fa ny hafa androana fa ny hafa vahana mihitsy fa lan'le inona moa lan'le ody ao anatin'ny kibony ao de marary lavo de iny le voakanina ao anatiny ao miteraka le kanserana tranonjaza miteraka aretinao anaty kibony ao satria devoly le ao anaty kibo ao de raha pitserina ny kibonao na raika maneno ranona heninao mihitsy misy gorakorako de kena hoe misy rano mihitsy ao fa misy izy tena fa mihoatra an'izany fa misy asa na devoly io kibo na de pitserina lala be raha tsy marary io za efa natao an'izany fa tena henoko rehefa afaka ny aretinao tenao zay hoe zany zao tokony marary fa mivitamy voalohany voatendrena tsy ay marary eo azaka ty ay marary de zay ty ay marary koa eo de kaka maninona ary zany marary nefa ny tsy tokony ianao an'izany de zay mahatonga miteny anareo hoe raha ny tananao na ny tenanao mipitserinao ka misy marary de ndraindray misy devoly misitrika ao anatin'iny ao zay zany mahatonga le zay raha eto zao ny tendrena tokony tsy arary fa misy ny olona ay marary zany tsisy maratra tsisy nininina misitrika ao ambanin'iny zay mahatonga ny satana ty misitrika ao ambadika lay fahalemenao de zay mahatonga zay eto ny tena mipetraka ny devoly eto matetika izy mahatonga ny fadomelona de ato amin'ny tapikandrina ato amin'ny tapindoha de ato amin'le fantenintsika ato amin'le reto efa nresana tamintsika foana atao voadronga ho antananao fa misy lepina kely eto hoe ao le izy de ao le nresanantsika hoe nijakala eo le rehefa miheny toroteny anao de mivadika ny toroteny renao na miheny toroteny anao fa rehefa aveo tsisy tadidinao le toroteny de tratra ny devoly mpangala teny ianao zay de isaky ny vavaka ianao isaky ny vavaka na lahady na larobe ohatran'izao na lakamisy na zoma de sao foana aloha ny sofina hoe miala ny devoly mpangala teny eny amin'ny sofina any iny tendreo mihitsy iny tsy nampianatra anareo kosa aloha tsika teto hoe tendreo ny olo-kafa tsy ny teny an'izany ateto fa ianao ihany aloha ny ampianarinao auto délivrance amin'ny tenanao fa tsy ny olo-kafa ny ataonao an'izany ka iantso hoe paster ampitsery le olona taty maveny kiboko tato saika vaky mihitsiny de fa izany nampianatra an'izany ianao hono nampianatra an'izany tsy nampianatra anareo anendry olo-kafa mihitsy fa ny tenanareo nareo malala hoe zany marary zany de ajaniko ny anton'le izy tendrenao angana kokoa ny fialan'le devoly amin'le tendreny no le ametraha-tanana fotsiny raha marary zany ny tananao eto ka roanao ohatran'izao miala leva de eo izy mety miala fa mety afaka adiny ray mamerina an'izay foantsika fa raha tendrenao le eo amin'ny tananao le tendrena somary pitseriny de tonga de tratra le point eo de marary fa ireto kely ianarany jesosy miala levona de rehefa aveo am'izay andramopitseriny fa tsy marary tsony miala izy zay manao an'izay azonareo ve zany ohatra ny ranjo eo amin'ny ranjo eo matetika rehefa pitseriny eo amin'ny ranjo de eo mantsy ny rodisy mifandika ary tsara ny afantarantsika fa nysoratra masina ny teny an'izany hoe izy anorotorony omba labe tongotra ao ny devoly zany de mamely manomboka eo amikitrika elo amin'ny tongotra eo miakatra de miakatra tsikelikely izy ao amin'ny faladia aloha ao amin'ny faladia ao eto amin'ny point faladia tonga de atoro atsika mihitsy le tsika zany eto rehefa azo mafanavozana tonga de takotako mihitsy zao ny anaovanareo anazy ny alalanareo fa misy rodianareo rehefa manendry de eto amin'ty le tanareo misy an'le aona moa zany ny androko azy ato avony ato misy eo avony eo rehefa tendrena de misy marary eo de ny fidirany mantsy eto anelalelan'ny akibe misy akikely aloha de misy tongotra faharoa de eo anelanyelany eo any amin'ny tongotra akavia na akavanana de eo ny tendreny za moa ty bakiraroko atokoa somary double kely any de manahirana manala azy de ao amin'izy tendreny de tsoanongotana de ny devoly miditra makany amin'ny tongotra de miakatra makato amin'ny kitrokely de maketo amin'ny inona moa ranjo de manomboka malaindaina aloha le olona mivavaka de manomboka miakatra aty amin'ny lohalika de kamo am'izay le olona mandohalika mivavaka de manomboka miakatra eto amin'ny vatana eto amin'ny atsasany eto amin'ny inona moa zany eto mojy de manomboka kamo makany am-piangonana am'izay izy mandohalika efa tsy vitantsony ao an-trano kamo izy makany am-piangonana de miakatra makao amin'ny kibo am'izay izy de ao amin'ny kibo am'izay izy le miteraka voakanina be deaibe mihitsiny ato mahatonga anazy hoe manenoneny be io kibo koa to de manay korakorako maneno be ohatran'izany io
de lazaina hoe rivotra hony zany de misy miteny hoe kakana hony zany nga moa kakana misy feo e zany rehefa na feona kakana ve ohatrany tsy miteny ny kakana fa ao izy misy an'izay de miakatra izy de mahazo ny fo raha vao izy zany ao amin'ny fo manomboka sepitra ny olona manomboka za pastera sepitra be mihitsy efa miakatra any amin'ny fo izy zay de ny afara miakatra ty amin'ny tenda de rehefa avy eo amin'izay miakatra hatrany amin'ny loha manarona de zay no mahatonga ny olona lasa demoniaka amin'izay satria efa sarona hatrany amin'ny loha mihitsy zay le devoly mazava amintsika ve le fanazavana zany hoe efa sarona hatrany amin'ny lohany de zay ny antony any andrenan'ireny point ireny tsirairay mihitsiny de tendrena any manomboka any amin'ny tongotra any de tendrena iaby de rehefa manala aloha hoe kazafady indrindra fotry niakatra kely eto rehefa mandroaka devoly amin'ny tongotra de tsy azo akarina hoe miakatra ty ohatry zao fa ampidinina midina ny party ty zany stomma midina ny devoly amin'iny azonareo ve zany raha vao akarinao de vao miakatra ty ambony fa stomma midina tendrena zany de ianao mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy de stominao amin'ny ratsa-tongotra eny miala amin'ny anaran'i Jesosy zay mifanalana anazy aingany raha eto amin'ny kibondray izy de somary pitserinao ianao ihany malala hoe marary zany na tsy marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ay za koatra manao tsoro-menotra be de amin'izay tsy mamerina zay tsony amin'ny manaraka raha ao amin'ny tongotra izy rôdy fandika fanainga lavitra mandrainao ty avy hatrany aingakaingana fa tsy zay no averintsika eto isaky ny mandeha akory manomboka any amin'ny tongotra rôdia fandika fanainga lavitra ody fitia sy rehetrarehetra eny tompo de avy ny lakleako teo lakle rôdia de fandika de fanainga lavitra zay no any amin'ny tongotra any sotra ny pastera tsara de miakatra makeo amin'ny kitrokely de iny tendrena iny de atrato amin'ny manala an'iny atreto amin'ny lay ty ranjo eto de eto izy ny tena marary rehefa tratra eo amin'ny point io rehefa azafady indrindra miakatra eto amin'ty le ranjo kibon-dranjo eo izy ny tena marary eo napitserina vanerina zao zavatra atorantsika zao zany mahafaingana ny felany fa tsisy itendray hoe raha tsy zany io tsy afaka tsy nilazany zany fa mahafaingana ny felany zay averiko foana entre parenthèse hoe ny nahalalako an'izany tsy hoe za manam-pahaizana be fa za le efa demoniaka be de fantatra hoe zao mifiditry ny devoly zao mifataony devoly de eo izy miditra zay ny mahatonga ny hoe raha mandroaka devoly mpiandry levina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ka misy ody ohatra eto amin'ty karoty misy ody de vao miakatra eo le marary de stominy ndray io are io ody io tonga de stominy hoe raha vao ny demoniaka zay manao hoe misitona hery izy zay misy raha hoe ty zao ny tazominy ka misy ody de tazominy hoe de finy mafy be ty raha vao misy olona marary aminareo metsika devoly de zay zavatra tazominy be misy ody zay zay zavatra hoe tena tsy avela mihitsy taty tsy meko de tazominy iny zavatra iny zay alainaingany mazava aminareo zay satria iny no loharano istomany an'le ody mazava loatra eo de ao amin'le faritra zay ijoroana eo misy an'le ody eo de dikan'izany misitona makany amin'ny tongotra no miakatra de eo amin'ny kibon-drano eo amin'izay ny rôdiny fandika rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy tena ongotana mihitsy miongotra amin'ny anaran'i Jesosy te ongotana mihitsy nampidinina ambany isaky ny manao nareo raha pitserinareo zany zao ny ranjonareo nefa nareo tsy marary ka misy marary eo vao pitserina misy marary ny azany paster de aza melana fa misy rodio zay ny problème amin'ny devoly tsara mampafantatra anareo rehefa miditra ao aminao izy de zay aretinao aminao no avonjeny voalohany agraveny ohatra fantatry ny devoly mpaparary vavony ianao tena marary ara-médical mihitsy de enjehany le vavoninao marary iny agraveny iny aretiny iny ka raha mety hoe pile roa ny tokony ahasitrana iny tsy sitrana iny mihinana ianao fa ray boaty sitrana iny de ny tanjony devoly mihitsy ao amin'izay malemy aminao mihitsy ny ararotiny raha hitany hoe mifahalemenao maso mpijangajanga mpijery vehivavy loatra ianao de petahany ao amina masonao ao any amin'izay malemy ny olona no asiny de eo ny tangoronany eo de zay mahatonga ny hoe any izy no alana miala amin'ny anaran'i Jesosy de eo mihitsy nareo aloha raha pitserina zany eo rehefa aveo de miakatra tsikelikely any amin'ny vatape any de miakatra ndray koa izy de aty fanatoro anareo foana ty fa androany merentsy eto ny devoly janga eto amreto lay tsapaony anareo aloha fa zazany jerenareo eto misy hitanareo reto ozatra be reto misy ozatra be zay eo raha vao eo ny somary tendrenareo ka misy marary de misy devoly janga nareo tsy hoe mpijangajanga ianao akory
fa mety efa taloha ianao nijangajanga fa tsy afaka ny fakany reko kely mantsy le teny le rahalahy hoe rehefa nisotro an'le rahan Jesosy nanao asa teto izy dia tonga tany an-trano mivoaka dia nisy fofotoaka dia zay engeny mahasarotiny antsika eto hoe tsy hoe niala toaka ianao tamin'ny 100 taona dia ozy ianao hoe afaka tamin'ny toaka paster fa raha tsy noroahana dia volotrano toaka ianao niza mampianatra anao dia ao aminao izy zay tavelao izy zay fa ny devoly rehefa miditra ao anatin'ny olona dia mamorona trano izy zay trano toka trano tsigara trano ndangy trano fijangajangana dia misy an'izany daholo ao ny trano tsigara zao dia atao mitratrato eo dia rehefa miasa ny olona ka somary velesina eo dia olona tsimpokoa ka fa eo dia efa misy efa 5 taona izy mifoka tsigara taloha dia kapohana eo dia mahay mifofo tsigara be mihitsy izy any amin'ny orony any iza zao natsapotra zany tam'le nanao asa izy efa tsy mifoka tsiny nefa rehefa niasana dia maheno an'izany izy tam'le teto atsangano ambony ny tanany akoatra ny ramatoa tsy nisy ve taminareo atsangano ambony ale tanana fa nga misy mampatahotra olemain be zany reninareo raha ohatra ka mpisotro kafe anao ka lasa misy tranona kafe mihitsy ko aminao satria lasa fitadinao ka raha miasa ianao any amikibinao amin'ny anaran'i Jesosy ny trano kafe fa eninao miakatra any amin'ny orinao io fofona kafe io dia misy taona ianao mandoa tonga dia mandoa kafe mihitsy tena misy taona mandoa kafe mihitsy zany hoe mamela tranony ao anaty eo le izy ka ny tsigara dia eto amin'ny tratra dia ireo somary kapohana amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly satana tsigara rehetrarehetra dia tononona mihitsy ny anarany voaka amin'ny anarany eninao amin'izay eninao fa misy fofona amin'izay any amin'ny orinao rehetrarehetra any misy taona eninao mihitsy nefa ianao efa ela be no tsy mifoka tsigara dia aty devoly janga aty marary voatendrena ay misy marary dia devoly janga eo iny zany misy asana fijangajangana dia reo vao tsy miala iny miteraka aretina rainy eo arinao satria nipetrahany iny eo tsy akainy tsy akarivotra fa hitady amely anao aretina zany hoe ny tanjony devoly rehefa miditra amin'ny olona dia atonga aretina ary aretina tsy azo sitranona mba hamononanao dia any zany nitendrenao any amin'ny lamosina rehetrarehetra any dia ny atao mikibo moa fandresantsika teo hoe voakanina sady mandraina ianareo aloha fa misy nanontany an'izay mantsy tatao mesazy voakanina ny ao amin'ny kibo dia lafika dia inona koa moa zany fanamanam-bady dia tenenena zay mahay dia mba manango nareo fanamanam-bady satria be dia be nareo miteny tsy hainy le zavatra roahana dia zany menanareo zany izy ny fanamanam-bady ny ao anatin'ny kibo daholo zany ao ny tena misy ny hery dia sady miasa ianareo miala tao ny voakanina ka raha fantatrao ny voakanina namelezana anao hoe za paster vao nihinana tsaramaso tany ambany vohatra dia narary be ikibo koa dia nanomboka tsy natory any alina an'iny dia voakanina tsaramaso zay ny roanao tena tonononao mihitsy voakanina tsaramaso miala tao ny voakanina avy amin'ny tsaramaso dia mandoa anao dia nandray misy tonga dia tsaramaso 2-3 eo tena mbola ohatrany tsy nitetehana mihitsy voaka hitanao zay tompoko efa nahita maso matombo resaka anareo zany hoe way eo vinanao ny faran'izay niasana tao amin'ny apitaly ramatoa fa tonga dia pasteky no mivoaka avana pasteky ohatra n'iny inabe antanako iny nandola ramatoa dia pasteky ovininy eny no nina pasteky zaho izy anaka efa tany degone nanako pasteky farany fa tsy tia pasteky mihitsy nisy taona nihinana an'io tany degone nisy rangana mianany io dia taoriana zay tsy fantatro fa nanomboka narary dia vao mahay mifofona pasteky dia maloloy tsy te hinana tsony pastera tany dego tany amin'ny 5-20 taona lasa nihinana pasteky farany fa za tena tsy tia pasteky mihitsy fa maloloy nefa izy nandoto ao amin'ny apitany asana tany Ambomanga tonga dia pasteky ohatr' zany no mivoaka avany dia teo no nitenenana hoe neny nasiny le olona tamin'izany ody fity tamin'ny alalan'ny pasteky ianao dia io hita amin'ny masonao eo mihitsiny dia nisy taona ihany koa tany teny Mery Mandroso niasana ndray le ranabavy tonga dia ravikazo anankitelo tena ravikazo mbola tsy nitetehana mihitsy anankitelo maintsomaintso no mivoaka avana dia fantatra nisy namely tamin'io hanana aveo sa tsy fantatra moa le ravikazo tamin'izay io no namely azy tonga dia tena tsy mivaky mihitsy dia reny zany raha vao mahazo anatin'ny olona marary kibo foana olona io ndrandray raha vao manomboka mara ny tena afantarana ny olona misy mamosavy moa izy zay mararary aloha ny lohany otra mararary foana ho any lohako dia na faharoa hoe misy ora hitovizana za paster resaka ny amin'ny eninenora eo dia marary foana ho lohako io dikan'izany zany le olona manao ody amin'ity olo ty isaky ny amin'ny enina ny manasina dia amin'le fotoana anasinana
any amin'ny doany dia mihetsika ny aretin'andohan'le olona dia vao mihetsika eo aretin'andohany eo marary amin'izay izy ary raha vao marary dia misy tena demoniaka tsy tana mihitsy dia zay ny antony rehefa esany reny dia tapatapahana ny antenina fifandraisany mihitsy aloha raha misy sariny any raha misy anarany any raha misy zaoany any za pasterana nanasipa taloha dia izy io apetraka tany dego rehefa nisaraka zay dia nitazominy any ny sariko tazominy any ny anarako ny date de naissance za marary andolava foana isaky ny amin'ny 7 alina misy manemboka ianao isaky ny amin'ny 7 alina dia za pastera tena mahay ny fofona garbaty nefa aminay tsisy manao an'izany manemboka zay le olona any dia ny antony zao ny ataony hoe rehefa tsy vadika any azafady rehefa tsy vadika any tena ozy dia vonoko tena za mihitsy dia etsehany io dia marary amin'izay le olona any marary be ny lohany voraboraka io lohany io marary ny lohako tena tsy zakako mihitsy dia vao marary amin'izay dia mihetsika ny devolona maneno hatramin'ny kibony ray manontolo io dia zany zany karazana ody zany dia tapatapahana amin'ny anarany jesosy ny antenina fifandraisany any ny antenina fifandraisany any dego rehetrarehetra tapahana amin'ny anarany jesosy dia amin'izay na manemoka ary ny any tsisy fifandraisany amin'ity olona ity tsony azonao ve zay dia fandresaka an'izay tsika teto ho an'izay olona nakany amin'ny doany taloha rehetrarehetra atsangano ny tanana fazamenatra zay efa tany amin'ny doany izy taloha hoe tsangano ny tanana rehetra zay efa tany ho anareo rehetrarehetra ireny zay zavatra efa naterinareo tany amin'ny doany taloha tapatapao amin'ny fiainanareo tsy anakery intsony azonareo ve zany ohatra nanatitra volatany ho ay ianareo dia tapao amin'ny anaran'i jesosy tsy anakery tsony amin'ny fanananareo fa iny volana alefanao tamin'ny 15 taona lasa iny nisarian'le kalanoro any amin'ny fiaina tsy hita ny fanananao dia vao manambola ianao dia lasa fa maninona ary misy marary eto aminay paster fa maninona satria efa naterinao tany iny le tenin'i jesosy aza mame fitoerana ho an'ny devoly zany hoe le nao nanatitra ny lizy tany amin'le doany misy koa ianareo vao fitaka misy manao hoe zay paster tsy dadarabe nanantonanay fa reny le manana boule de cristal reny efa dadarabe nge reny fa moderne azonao aty-Antananarivo izy fa moderne izy ny anareo mantsy mifafantanareo ny dadarabe dia hoe le manao menamena be iny any dia le manao hoe masina ozy izy aizinareo masina ozy izy aizy raha ndremisara aizy raha zao fa dadarabe koa reny le hoe mahita tanana mijery tanana dia iza ny daty tsy mivitananao efa dadarabe sy pimasy reny aloha tonga dia bavakivakyitsika batsilana mihitsy zany dikan'izany zay nandeha tamin'ireny rehetrarehetra dia tapatapahana raha nanatitra vola tany aminy satria iny tapahako tsy manakery amin'ny fiainako tsony zay rehetrarehetra volananako ameko an' jesosy iny fa tsy an'ny devoly tsony zay ny anaovana anazy dia miakarytsika rehefa tonga eo amin'izay eo amin'ny kibo dia tendreny eo amin'le kibo dia eo mihitsy aloha mivoakanina sy mifanamanambady efa nresahantsika foany zany fa tsy maninona tsy reraka mamerina an'izany mihitsy raha vao manofo manao firaisana mihitsy ianao na lehilahy na vehivavy fanamanambady zany ozy izy tsike raha tsy manambady ianao dia tsy ahita vady eo zany ianao satria le devoly mihitsy nefa manambady ianao na lehilahy ianao na vehivavy dia matetika miady ho azy amin'le olona olontianao ianao na le sipanao azafady entre parenthèse miady ho azy foana nareo satria le fana miditra ao aminao te hivady aminao dia tsy tia misy lehilahy na vehivavy hiaraka aminao dia zay ny mahatonga azy ampedino ho azy foana nareo resaka tsisy dikany dia miady ho azy nareo miady ho azy ianareo dia zay ny mahatonga ny hoe ao amin'ny kibo koa zany tendreny indrindra ho any zay efa nisotro rano tany amin'ny doany dia tokony tsy maintsy esany eo amin'ny kibony ao fa misy tranony devoly mihitsy ao anatin'ny kibony ao ho any zay nisotro rano tany amin'ny doany tany amin'ireny famadihan-drazana indrindra ny olona nisorotoka tany amin'ireny le hoe mamadiky reny dia navoaka vao apasana le toka dia isotroanareo na hoe marary nify dia natao tamin'ny nify dangereux be reny efa tena rarakivony devoly tena le maditidity tsara mihitsy nomeny anao indry azonao zany efa tena le inona moa zany filazan'izany satria efa sady tany apasana nitoka no mifandray tamin'ny razana dia zay mahatonga ny ovadinao tsy afaka toka mihitsy satria efa nanao fatidra nanao tamin'ny alalan'le toka tany amin'ny famadihan-drazana dia zay no mahatonga an'iny hoe esany iala ny anaran'i jesosy voaka tena ianao mihitsy mandroaka azy ampianarina mihitsy ianao miala voakanina rehetrarehetra voakanina miala dia ataonao ohatran'izay na mipetraka ianao na mitsangana ianao na tsy haiko zay ataonao fa alao tao fotsiny le izy ny tranony dia efa nomena anareo koa le jeremia alefasy oloha le jeremia fa ela be zany le jeremia re olona raisinao ty ataovy tsenjerimanitra mihitsiny zany le jeremia toko voalohany andin'ny 10 amin'ny anaran'i jesosy pejy 692 manjary lantsika amin'izay ndreny fotoanantsika mantsy ny anaran'i jesosy manao hoe
ary indreo manendry anao zao andran'izao anapahefana amin'ny firenena rehetra. Inona moa izy? Anongotra sy anjera sy andrava. Averitsika tsara, aninona ontsika? Ataovy mafy moa ry havana malala. Rehefa mandroaka de voly ny fifoazana. Alao mitsy ampanangatanana so misy tsy malala ny tenany. Atsakany an-tanana zay fifoazana eto izy. De ahoana reto tsy manangany reto zany? Inona zany reny fatoriana ve reny sa matory atoandro ve reny sa inona reny? Hitanao, ny atao hoe fifoazana de olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy FVM natao hoe fifoazana, tsy le anara-piangonana, fa natao hoe olona mifo de hoe olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany zany fifoazana zay te hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Alao ampanangatanana foana aloha, iza mba maniry te hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tsangano ny tanana. Tsy za fa Jesosy ke tereny hoe za Jesosy mba te hiaina amin'ny teninao. Tenenao an'iza misy te hivelona amin'ny teninao a Jesosy. Zay mihitsiny. Tsy maintsy tafavoaka mantsy Madagasikara rehefa vonintsika. Zay ny tanjony miainga amintsika zao le izy. De lasa alana ongotana rehefa mandroaka de voly. De ataovy anaty frazinao mihitsy hoe miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, azera amin'ny anaran'i Jesosy, ongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy ao anaty frazy foana zany. Ho anareo le manontany ahoana le fandroana de voly ao anaty rano. Rehefa eo le rano de tonony ao mihitsy hoe azera ao anatin'io rano fanjakan'ny Satana, ongotana atao mianarana ela, arodana atao mihitsy fa de tonony daholo. Frazy meny Jesosy ao amin'any Jeremia io. Meko fahefany ianao, androdana, andrava. Ao an-tranonareo koa arodana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanjakan'ny devoly mitondra fahantrana ato an-tranonay, azerako amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy mihitsy no nameany io fampianarana io. Rehefa tia vola loatra ny olona atao amin'ny tempolo, satria nanao bizina amin'izay tao amin'ny tempolo tia lavante ataontsika ity mantsy raha tsy mitandrana lasa bizina ny hafarana. Le bizina ao am-piangonana de hoe tia solomaso tia nalaiky 50 000 tany Dubai de za rehefa mivarotra ny teto ataoko 125 000 nefa hoe ezaka ho an'ny fiangonana. Iza zany manan-karena tampoka ao anatin'izany? Iza zany manan-karena ao anatin'izany? Fiangonana sa za le mivarotra azy? Zay ngena to hoe biziny zany lasa za manan-karena alohan'ilay fiangonana. Ohatra zany teneniko zany de nampalahelo an' Jesosy hoe hay zany nareo reto lasa bizina, lasa trano fivarotana. De nazeran' Jesosy ria ny atao hoe azera de hoe tsy atsangana intsony. De aza taitinareo raha mahinao anay mandroaka de voly de hoe amin'ny anaran'i Jesosy azera ao anatin'ny fony ao fitiavam-bola. De azera ny anatin'ny fony any mianjera le latabatra amin'ny fitiavam-bola. De lasa tsy tia vola tsony le olona. Tsy hoe tsy mila vola izy, fa tsy tia vola. Samy hafa re tompoko ny hevitra zany ny atao hoe tia vola de hoe vola ny andriamanina. Fa ny atao hoe za tsy miondam-bola, na misy vola manao ny asany tsy misy vola manao ny asany Zany hoe tsy mivola no mibaiko anahy manao ny asan'Andriamanitra. Misy io tsara, tsy misy io tsara. Zay zany hoe arodana. De za mihitsy hoe arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Enjera anaty kiboany. Voaka ny tranony. De reto koa le izy. Amena mihitsy le secret. Ny tranony de voly ministerany ny fanjakany. Tena tonono ohatry za mihitsy. Ny tranony, ministerany, ny fanjakany. Tena arabaky teny mihitsy. Arodako ao anaty kibo koa mihitsy ny tranony de voly ministerany. Jera voakanina rehetrarehetra. De ao am'izay le mile te andoha am'izay le olona. Miala ho anareo mivoaka tao. De azonareo ampina am'izay le mandrodana teo hoe mivoaka, miala, miongitra. Eo am'le mandrodana zany eo am'le azera, inona koa le tenena teo? Azera, aringana, arodana, de apio mihitsy eo hoe ongotana, apio any fa tsy tadidiko le lazaiko voalohany. Ongotana, esorina, alana, tononona daholo zany. Ny hevitr'ireo frazy reo amin'ny Satana misy heviny daholo. Tsika manao hoe ka tsy maintsy tenenina daholo zany pastera. Fa za tamin'ny demoniaka misy devoly tsy mety mivoaka ao amiko raha tsy tenenina ny anarany. Zay tsy mivoaka e, tsy zay zany ozy izy. Tsy zay zany. De tsy miala le devoly. Fa vao miteny am'izay mpiandra iviza zany eo. Iana rakoto maditra, iala zay e. Ay tratra zay, tratra. Isaky ny voatonona ny anarany zay izy vao miala.
de misy zany antanina de antandrezanareo de ahoana ny alalana raha demoniaka le sana pasteur asay vizy mihitsy no miteny iza amin'ny anaran'i Jesosy iza ny ao iza tonga de didina fotsiny zay raha kotomaditra ay miala atao am'izay raha kotomaditra voka anaran'i Jesosy de miala io fa raha ianao no miasa ara tsy mety mihinan-kanina mihitsy ara tsy mety mihinan-kanina mihitsy misy nge zany misy nge ny devoly malaikomany tena misy zany ataony tsy ty anina idiny ny vavon'ny olo io devoly malaikomany zatra am'izao mbola mandroaka an'le devoly bily foana le bily ny mampahi ny devoly mampahi miala atao ry bily kely iza koa nareo mbola ao anatiny ao miala tena eniko migararoka mihitsy io kibonao io zany gararoka mihitsy miala ka zany mialana mihitsy za ngefa mba mijerijery fitaratra any ohatrany efa hitaka fa mba any atsotra tsy tiaka ihany aloha ka mba mijery fa nanao ana ry Jesosy mba mitaratra anange zao tontolo zao koa fa hitanao fa tena marina misy devoly bilo efa ndresan'le pasteur teto zany tamin'iny bilo izy le bilo vao tonga le anina de tsetsefony le tsirokanina zany hoe mihinan-kanina be anao fa izy mivoky alohanao tsisy valaka am'le trano toka sorotoka le ranga fa le kalanoro toka ny voky eo anatiny ao zany nge reny de na mihinana ray damizany ary izy tsy mamy mihitsy fa hoan'le toka misy zany atao Madagasikara tena misy zany de zay no mahatonga an'le olona mitady toka satria misy devoly anatiny ao miteny andanandray resy mitady toka andanandray tsika nge zao aty am'ronjato aty anaty alina aty am'ronjato metatra aty ndana tena be mpamosavy ianao ihany miady amin'ny tenanao ohatra ny tsy mamay be zao aty fa le ao anaty tsy mety mihitsy ndana mitady toka ela ary izy misy tsena zao am'izao amin'ny folofolo alina zao sara ngatsy andeha ianao mba malala iny alina ny andro ty fa le filanao anatinao tsy manaiky mihitsy farany rehefa tsy resinao am'izay de maninona tsokotsoko moramora dao lesy sao de andeha lisy aloha aizy ohatrany taditady sigara kely eny aloha ohatrany aiza zao misy ary am'ronjato kay tsy mamay be ve zao any fa izy any tena tsy mamay be ve zao any fa rehefa ve izy any manao andao letsy fa ngatsy hoe mamay ny any ka satria le ao anaty mitady mafy an'le sigara lay devoly de tsy manaiky mihitsy izy raha tsy mahita an'io mandrapatateraka an'le filana ao anatinao zany satria le nofinao nampanjakanao matoko izy tafiditra atao anatinao de mena lalana izy zay mahatonga soratra masina aza me fitoerana de misy fitoerana ny dirany tao de manjaka ao anatsika ao le izy de miakatra iantsika rehefa mikibo de volafika koa ny eo soraty mihitsy fa zay le nangatanareo tamin'ny SMS omeo mihitsy le izy pasteur fa manjary tsy hainay de ao mikibo ao vokanina de volafika de volikanina de voliny bilo ny inona koa zany ny ao anatireo de le kalanoro tsy vazimba aza mialana mihitsy miasana kalanoro rehetrarehetra misy olona raha hihinan-kanina misy zavatra hoaniny foana eo maraina parivon'ny andro ohatrany tsy mety voky zany mihitsy izy misy stress misy an'ireny de raha zatra zany de volikanina ary misy koa nefa raha mba miangeza moa tsy maninona fa misy ke tsy mitombo mihitsy na mihinan-kanina foana re de manontany iza zany mihinana an'le inona moa le tsiriko sa vao mihinana de tonga de mivoaka de avoaka daholo de ao anaty eo daholo misy an'izany tenena ihany koa pio raha mbola misy adiniko de volikanina de volom-pihinanofo inona ny anarany misy anarany de volom-pihinanofo ay tsara fantatra koa zany de volom-pihinananofo ony so ihany zay efa fantatro ranavavy rariva eno saotrany ramatoa rariva olo izy ramatoa ngotatsika ndre le mpihinanofo aloha saotrany Jesosy alana ao ve manoratra ve nareo tsy maraka izany tsy maraka aloha ao miakarytsika eo amin'ny tratra am'izay rehefa mandroka eo amin'ny tratra nareo rehefa vetsika anao an'izany de eo amin'ny tratra eo daholo devoly tsigara devoly coronavirus eo no mijanony reny devoly mamely any anatin'ny avokavoka rehetrarehetra any ny devoly inona koa ny eo amin'ny tratra eo zany de roana devoly mahatonga manepitra ny asmatika rehetrarehetra devoly tapahana aloha ny oziny asmatika aloha de zay vao roana rehefa tapahana foana aloha le oziny de roana satria le ozina manjary mampitra alizy roana de aveo miakatra makany amin'ny fo andray de ao amin'ny foko rehefa ongotana na azera de ao ny devoly mitondra lahelo fahatezerana fahakovina devoly satana mitondra palpitation devoly satana inona ihany koa ny ao anatin'ny fo eo tension misy koa foizina tena foizina mihitsy io fony io ohatra mitery mikatony zany de sady tapahana oziny izy no roana le devoly de indray eo mifonao na tsy anaovanao azy na ongotanao na somary atao ohatran'izao de ny alalanao hoe marary fo ianao zay raha vao mikapoka ohatranao de oatra mikohaka zany nefa mifonao nataonao an'izany
satria tsy mahazo hery ianao raha vao tsy le mikohaka kely de eo izy de le fanteneniko teto intelo angam'izay hoe misy manindrona be ato amin'ny lamosinareo atao arina ato misy manindrona be zay reo vao avy le malahelo mafy iny de iny le zanatsipikan'ny satana ka atory foana tsy reraksika raha misy namanareo ka marary ny lamosinareo reo vao avy malahelo na mitomany ela be de marary be ao de midediava olona ainganareo de tendreo am'le faritry le marary aingakaingana mihitsy fa raha tsy zany nijanona tamiko ao fony olona io raha vao miteny izy hoe misy marary be ho any lamosiko na malahelo mitomany de marary am'izay ny lamosina de hoe ay misy manindrony zany lamosiko zanatsipikany devoly mantsiny ozy itsika ao de diavina de olona aorina ianao moa zany tsy afaka anindry satria ny tananao tsy matakatra de olona manindry ay izy eto eo mihitsy de tendreo iny ay marary fa ereto kely aloha ao eretana ay de sepitra de ohatry manepitra zay izy aloha mivoaka izy ao anatin'izay de rehefa mesepitra de mivoaka am'izay le sepitra kelikely de alana am'izay le tanana maivamaivana ny fony le olona rehefa avy alana raha vao ny olona be fo be mihitsy tapatapa ozy ny fo mihitsy sy ny alahelo sy ny fahatezerana rehetrarehetra sy ny foiziny fa matetika taranaka mpamosavy izy tany aloha tany de reny matetika misy hatrany am'fona taranak'olona lehibe fo be rony taranak'olona diabete ina moa tensionnaire taranak'olona asthmatique de tapao daholo ny ozina rehetrarehetra aloha de sao fo tendreo eo amin'ny lamosinao ay marary kely aloha fa efiny ay amin'ny anaran'i Jesosy ay amin'ny anaran'i Jesosy ay de miaritra kely mihitsy aloha de reo vao miala le tanana aoriana tonga de misava be mihitsy fo io maivamaivana tsara mihitsy de zay le androanany ihany de rehefa voaroko zany rehetrarehetra zany mety hoe eto aloha mety fiefakadiny fotsy ao an-trano anao zany miala anaran'i Jesosy ny devoly de mioka za taloha manao an'izany mioka reo vao eo amin'ny foko mihitsy za mantsy be fo be zay mihitsy de eo amin'ny fo eo devoly de zay koa nantonga any tapahana ozina andrina satria ny olona ny andrina hony de tsy manaiky mihitsy fa tsy maintsy izy foana marina de tapahana aloha le ozina andrina raha vao ny olona aminareo zay le be doika be reny ny ihany marina ny anay zao de reny le fantenentsika hoe tapahana ozina andrina satria mieritreritra ny tenany fa ny azy ihany marina fa ny hafa tsy marina mihitsy de tapahana ozina andriny reny andrina reraka moa izy raha matoa zay tapatapahany zay de ozina andrina rehetrarehetra zay tapaka de sao any anatin'ny fony any ongotana amin'ny anaran'i Jesosy miongotra amin'ny anaran'i Jesosy anatin'ny fo ao azera ny fitiavam-bola ao anatiny io ao de iny am'izay de matetika entony fahavoazantsika rehefa atao am'zoma fanavozana mandroaka any mikibonareo de mandroaka any am'tratra de moditsika rehefa avy eo miantonato le devoly eto marary be ny tendako pastera marary oatra nykendakeny zany satria miakatra le izy de nijanona eo fa tokony toizana koa hoe mialatra any amin'ny tenda any ny devoly mpanakenda-pamon'olona miala amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny tenda any miala de am'izay de miavoaka am'izay de zay ny mahatonga anay tsy hoe resaka démonstration rehefa ela loatra le fivoahany de teneny hoe sokafy aingana ny vavanao de sokafana ny vavany olona amin'ny anaran'i Jesosy sotomiko any anatin'ny vavany any daholo am'izay zay rehetrarehetra tsy voatonina anarana de sotominay misokatra ny vavan'le olona misokatra de sotomiko amin'ny anaran'i Jesosy mimena rana ela tsisy nininona hitanao eo fa finoana fotsy amin'ny sitony de ozy le marary nefa sotomina amin'ny anaran'i Jesosy de olona misanasana vavana de zay misitony toa de mivoaka satria misy mena rana ela sotomina ao anatin'ny olona ao sotomina am'izay mena rana ela izy nareo eo de mandofo any izy nefa voaitany zay ny mahatonga antsika amiteny hoe ny olona rehefa ivoahana devoly na mandrezatra na te hivoaka be izy satria tady lalana hitsoahana am'izay le devoly lalana ray nidirana fa lalana maro fito ny ivoahany ao voaka any amin'ny vava misy ny sasa mitomany fotsiny inona any ao de matetika devoly kasoa le mampitomany be kasoa zay ny anarany de reny koa reny le mitomany be reny randray na mety ny lozam-bady na le zaza tena treritreri mamamy foana de misy alahelo ao anatin'ny fony ao devoly alahelo fahakoviny devoly satanany kasoa rehetrarehetra mielo ao anatin'ny fony ao de iny mitomany be iny mamoaka an'le devoly izy amin'iny iala de misy ndray le devoly tsy miteny mihitsy mivavana izy nareo de akatony raha azo atao mampitete rahan'i Jesosy eo amin'ny molony io de ampitete moramora izy ao angana misotro rahan'i Jesosy mizina be izy nareo anao de vavaka ndray metro tanana tsy voatery miteny mafy nareo fa metro tanana Jesosy io Jesosy atory amin'ny afo masonao de apetrao amin'ny lohany eo fa may io
mikika am'izay vao mahay tonga dia meo rahan'i Jesosy eky ilay vavany io fa sokatra amin'ny anaran'i Jesosy am'izay ny anatiny any dia ampinana raha le rahan'i Jesosy zany aloha zany dia fa tena latasin'ny fifoazana mihitsy iny dia any amin'ny vavany any sasana any amin'ny vavany any dia le mpifoka sigara efa andresana hoe sasana eo amin'ny molony eo sasana amin'ny rahan'i Jesosy miala amin'ny any amin'ny vavany dia ngotana mihitsy tena ngotana miala ny devoly sigara miala eo amin'io vavy io mihitsy dia io mihitsy tendreny io vava rehetrarehetra iny molotra rehetrarehetra iny miala atao ohatra le vavana masiky reny miala amin'iny iny valany rano iny satria misy devoly mampavotsy le vavy eo dia miteny zay tiany lazainy le devoly samy mampirisika dia misanasana foana le vava miteny zay tokony lazainy devoly vavana dia ty lely ty koa azy tendreny alaina tendreny mihitsy ohatra zao mpitseriny ianaran'i Jesosy ny devoly amin'io lely io tena ianao ihany manao an'izany sao dia any an-tranao ny lelan'olona no tendritendrenao any fa ianao ihany manao anazy ianao tena miala amin'lelao ho an'le mpifoka sigara dia rehefa ho an'le mpifoka sigara dia le mpifoka pina paraka alaina ny rahan'i Jesosy dia kosehana mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy miala any amin'ny vava any miala any amin'ny nify any alana dia aloha dia alaina rahan'i Jesosy dia any amin'ny nify any devoly sigara dia tonona mihitsy any nify any dia vita zay dia misotro rahan'i Jesosy midibaka mihitsy anaty kibo any dia sana tonga dia mandoa be mihitsy dia miakatra ihany tsika rehefa ao amin'ny tenda kely izy dia any amin'ny vava dia any amin'ny soroka indray ny devoly mpanao taingim-bozina iny moa fa hainareo tsenjery iny allo ataontsika masaka mihitsy zany zavatra resantsika izany any amin'ny soroka any devoly mpanao taingim-bozina iny le mahatonga ny hoe zay pastera tena natory be tamin'ny alina fa reraka noho ny maraina nefa sange tena natory be tamin'ny alina le dia nataon'ny devoly mpamosavy taingim-bozina atao ianao dia roay miala any amin'ny soroka rehetrarehetra any miala miongotra amin'ny anaran'i Jesosy avany Nazareta miala zany dia any amin'ny orona rehetrarehetra any devoly sery sy gripa rehetrarehetra miala any amin'ny orona any zany devoly tsigara rehetrarehetra dia miala any amin'ny maso any devoly zaga rehetrarehetra devoly mpangaringarika miala dia amin'iny tatamasonao iny ataovy moramora ohatra an'izao mihitsy miala amin'iny zany amin'ny anaran'i Jesosy dia hatrany amin'ny lohany amin'izay ny devoly mafiloha be mokondoha be rehetrarehetra io any indrindra atao amin'le mokondoha anakiroa ato misy mokondoha daholo tsika mianakavy iny misy kely anakiroa zay eto amin'ny loha eto misy sa tsy misy ao mba tendreo mokondoha anareo morobe mokondoha eto amin'le eto alevasy eto naran'i Jesosy iny miasa ny devoly be mokondoha rehetrarehetra dia iny misy taona zany iny rehetrarehetra dia alana miala naran'i Jesosy any rehetrarehetra ny devoly satana rehetrarehetra any iny ngotana ohatran'izay dia amin'ity tarety indray ho an'ny vehivavy moa zany na ny lehilahy eny mazava ao sy fa rehefa tsy vehivavy dia tsy maintsy hoe lehilahy izy dia miala amin'iny tare eny devoliny rakonantitra dia zay koa raha isinoty fa misy tsy mety marainoty an'izany mihitsy rakonantitra mahatonga anao ohatra ny antitra be foana dia alana any amin'ny tare eny devoly rakonantitra rehetrarehetra miala any amin'ny tare any zany dia miala amin'iny tare eny masika tavan'ny devoly ody fity indray zay misy manao ody fity le olona efa raha matohy be efa mety 20 taona nefa manao ody fity dia lazay le tovolahy izy raha tsara tare kely io dia iny tratra an'izay ody fity zay ny tareny iny dia miala ny masika tavan'ny fitiavana sandoka rehetrarehetra miala any amin'ny tareny tena misy mihitsy tsy hony ohatra n'ilay ianareo fa nahitan'le film hoe veu masque dia tonga dia mipetraka amin'ny tareny le masque dia lasa ohatra n'iny le ohatra miboribororo be iny ohatra mananana be iny izy fa iny tena devoly ny inspiration any satanika iny dia tonga dia mipetraka ohatra n'iny ny devoly ny ody fity dia lasa raha olona efa tratra dia lasa ohatra ny tsara tarefa avy zany izy tratra ny ody fity le lehilahy dia maso tratra ny fanovoamaso le lehilahy fa izy koa manao ody fity lasa ohatra mahatsara tare fa rehefa alana le masika tavy iny dia miseo maizy azy iny dia ianao koa za mila alana le devoly manarona anao satria lasa ohatra ny antitra be anao na dia mety tokony mbola tanora ary dia miala any amin'ny tare any ny rakonantitra inona tsara le eo dia ny rakonantitra tsy maintsy miaraka amin'ny tsy tia mainty zay le tsy tia mainty zay foana le teny ilay tsy tiako mainty mihitsy ianao ty tsy tiako mainty mihitsy ianao ty dia zay le tsy tia mainty dia reo le tsy tia mainty sy le rakonantitra dia miaraka amin'ilay korongo sorena mihitsy zao ny eny amin'ny doamy mahino an'izany teny anao avy misy olona any amin'ny radio zao miheno an'izany inona ary zao ataon'le riton'olon'le ry daholo ny zavatra rehetrarehetra tratra izy mantsy zao tsy maintsy tratra izy dia zay matsy hibebaka mantsika rehefa avy eo dia alana ny atao hoe be korongo dia izy io indray tsy hoe zavatra mivatatsika fa zavatra alefa eny amin'ny doany mihitsy io fa fandresahako taminareo dia miala eo amin'ny doany eo dia afafony zareo hoe lasinareo dia vovon-javatra ianao tsy peny mpiandro doany tao amintsika ho any lazan'izany
de miady daholo ny ankamaroany mpivady any anatin'ny tokantrano any de any amin'ny fitsarana fisaraham-bady ny tena be da be any satria tratran'le be korongo sy be korotana sy tsy tia mainty de miady foana de na resaka loka may ary de mampiady anareo mivady trondro tsy mivady de mampiady anareo mivady anana de mampiady de miady amin'ny zavatra tsisy dika aminareo any an-trano any tratran'inona zay be korotana sy be korongo inona le anarany be korotana roay miaraka amin'ny tsy tia mainty de alana any amin'ny orona any amin'ny tarehetrarehetra any de amaraparanazy fa hijery le oronan-tsara tsika rehefa avy eo any amin'ny sofina any amin'ny sofina any ozytsika de amin'iny ravitsofina iny le kalanoro de efa resahana foana le misy albadira reny fa ny albadira matetika eo amin'ny sofina de zay mahatonga azy manapy sy de tsy avela miheno mihitsy de tsy te heniten'Andriamanitra mihitsy ny olona tratry ny albadira tompoko de vokatry ren'ilay vavaka ataon'ny musulman ankamaroany sy le olona makany amin'iren'ilay inona moa tena famaizana mantsy ny albadira ho any zareo musulman zany raha manao ratsy azy ianao de faharazana fetsona tody fetsona zavatra fa mindraso fa hoetikoeto le olona tena mahalala tsara an'izany de mba hitanisa inona marina moa lay albadira fa izy kosa nangataka atao anatin'izay mba mivavaka ho ferovana azy mba tsy isiny hoe njiany namana izy satria tena zavatra secret be no ambarany amintsika mahakasika ny ay albadira fa izy io zany tena hoe raha ny olona anankiray zany musulman ka anaovanao ratsy na alainao ty telefôniny ty de miteny izy avereny ny telefôninako ny albadira tsy mandaitra raha tsy manao ratsy azy ianao zany de tsara koa ny alalanareo an'izany zany hoe tsy afaka mamely anao izy raha tsy misy accès hidirany any aminao ohatra ty vehivavy ty tsy ritiny olona mivavaka amin'izany ka tiano asiana de mety hoe kôtikôtina azafady am'le fiteny kôtikôtiny am'izay ka mandrora azy ty koa olona azafady ohatra hoe mainty be toa de mandrora zay fotsiny no andrasany zay action zay ny andrasany ahafany mamelala na accès le devoly amely anao fa ny fanao tsy fanao ny mandrora tsy fanao ny manambany olona tsy fanao ny miteniteny olona na fotsy izy na mainty na inona volokodiny fa mipietra fotsiny manana Jesosy tsy mamaly fotsiny de zay fa miandry anao tezitra izy na hiteny ratsy azy satria tsy mandaitra mihitsy reny raha vao tsy misy ratsy ataonao azonao ve zany ny mahatonga ny olona miasa amin'ny olona musulman mahantra mahatonga andreny vo satria nangalatra atao amin'le tsenan'le karany ianao zay de atao mihitsy ahatonga anao kely karaha mampangalatra anao fa raha vao mangalatra ao ianao de tsy tafavoaka zany ianao hoe ary na de amin'ny votrina raisinao de tsy mampanakarenanao zany io zany ny andrasany zany tompoko dikan'izany tena tsika kristianina zany tena mila mijoro mivavaka mandroaka tena mandroaka tsika raha mivavaka fekiranao lefatsika na lakolosy maneno fa tena pira tena ho an'ny fanahintsika mihitsy io teneniko anao eo parleur angeza be de io tsy averikotsony le izy io feo io fotsiny de fa mahatonga aretina mahatonga faharavana ho an'ny kristianina teneniko ihany ho an'ny tsy malala moa de fa avora teo izy zay mahatonga ny io avoaka de izy miantso an'Andriamanitra de misy feo alefa amin'iny na ny ondiny iny fotsiny ary tsy anapahazava-be lavanareo an'izany fa raha tsy mijorotsika kristianina tena mandroaka de voly zay no ataontsika eto amin'ity toerana ity rehefa zoma manasanareo mihitsy de ho sahirantsika ny ambom-bola ho asisany any aminao any ny ary zato sy ny ronjato fa ny vavety rehetrarehetra fa lasan'ny olona daholo raha tsy mijorotsika mazava aminareo ve zany sa tsy mazava tompoko de zay ny antony andro tananandreny ka ato misy an'le lavaka kely reto efa natory foana reto misy ohatran'ny goka kely de eo nytendrena ny olona misy an'izay albadira zay amin'ny anaran'i Jesosy na izy ana say ay de marary am'izay de eo am'izay izy miteniteny ratsy fazavazava de miteniteny foana am'izay izy de mikikika de iny ravitsofiny rehetrarehetra iny de tapena ny sofiny de misy fotoana koa rehefa mandroaka de voly amin'ny albadira tsy voatery mitabataba foana fa afaka toa amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala de nateny mora koa toa de makany anaty lohany any toa de ay tsy zakako zany ianao moa tiany Jesosy io ianao moa tiany Jesosy io fa tsy zakany devoly koa ny fitiavan'i Jesosy tsy ny fitabatabana ihany mandroaka devoly fa ny fitiavana koa tena mandroaka devoly nisy taona zay nandroaka devoly teny Ambomanga fa ny temora voaka amin'ny anaran'i aza mitemora ohatra zany moa vazavaza ihany tya za mihitsy nataony vazavaza ihany fa zay tsy ala fa ny teny mora koa matapatolana isy an'izany kio ny baiboly de mba andramondramo hoe antandrena de rehefa inona pasteur miteny mafy de rehefa inona miteny mora tsy haiko fa fanamasina antaniny
hoe rehefa inona dia tokony miteny morandray eto a dia rehefa inona no miteny zay no mahatonga ny hoe ny olona marary a tsy gidragidraina fa tambatambazina ny problème le marary ny kira iza ho anareo ny ao saoazy hoe iza dia le marary ny afolapolaka ny tanany ateo za nge fa nireo mpiandro manjakarina no an'za mihitsy e za no filany le rahalahy zay taty amin'ny tanaka ay marary rahalahy iza ho any ao efa za José tiako iza ihany ary ny ao za fa José tika ena marary nge rahalahy ny tanako ataonao an'izany e dia saika tsy niala ny devoly tato anatiko satria tsy le devolony no filahany fa za mihitsy azonao ve zany ka tsika tsy mitolona toizo fa minina fa adsoina foana re olona ny mitolona amin'ny nofo amandra zay ny mahatonga ane rehefa amin'ny marary ny FVM tsy fatorana rojo zany tsy fatorana rojo zany tsy pendainy zany fa amin'ny anaran'i Jesosy ray tazo ianao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny io dada randrena atoandro Jean José fary a fil sigarety tale inona moa tady kely reny fa atorako amin'ny anaran'i Jesosy oy ozy le devoly iny ty rojo be ty to dia tsy nietsika ny devoly fil sigarety a etsika efa ho rojo be tahaka n'inona mbola tsy matana devoly ihany satria ozy ny devoly ifanao tsika hitolona amin'ny nofo amandra zay koa mahay ozy izy karaha zany ny tediavinareo mahay lavitra anonareo izy fa na telopolo aminareo tsy matazona demoniaka anankiray raha hoe tolona amin'ny nofo amandra fa tsy nofo amandra rehefa miasa amin'ny demoniaka tena tambatambazo mihitsy le marary ianao moa tiany Jesosy eo raha José ny anarany ianao moa José tiany Jesosy fa le devoliny tsy tiany Jesosy fa mialo anareo fa ny antsika lasa le marary mihitsy a fomba voadona kely le marary ay le miala amin'ny anaratra dia miala atao amin'ny anaran'i Jesosy maty mihitsy le marary tendrena za moa nkibony sasany efa mila ivokatra amin'ny tsinainy tsy tendrena marary maty dia lasa le marary fa tsy le devolony marary dia zany tsy mety zany nyresaka atao am-piangonana hoe za miala mihitsy raha vao miasa mpiandrika mikitikitika marary mivenja dia alako moramora taovy ary fa maty ny eo daholo nareo rehetrarehetra fa nga nareo hoe fa mietiketi-po avao mantsy le mpiandry dia mihetsika le dia iteo za tazomiko mihitsy ry paster maty ny eo ianao ga ianao raha hitolona an'io aresan'io zany ianao fa tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa atorako amin'ny anaran'i Jesosy zay fotsiny atao tsy mihetsika amin'ny marary le raha le raha matoa zay nietsika devoly tao amin'ny braoko tao ambomanga izy zasy izy reriny teo za nijereko ohatry hoe metsy ho hitako amin'ny anaran'i Jesosy fa nanao ohatry zao teo ambony seza dia tsy afa mihetsika ohatry nireny misy olona mitazony reny tonga moa le rangarito dia nitazony ianao amin'ny anatonga dia iny ny etsehany teo amin'izay kosa ianao hitolona amin'ny nofo amandrangy ianao ianao tsy mihetsika eo anao tsy mitsangana eo amin'ny anarany tsy mihetsika ny anaran'i Jesosy tsy le olona ny teneninao an'izay fa le devoly ao anatiny ka io mampisorotoka ny vadinao io tsy le vadinao ny gidragidrainy fa le devoly le devoly toka belo natao mivadiko ka le vadinao midodô tsara amin'ny alina mihitsy esana vadiko re tsy mety esana ary paster indraso midodô tsara ohatry ny zazakely tonga dia evaivao ny tananao miala devoly toka ny anatiny Jesosy dia ataova tranetrany atapindoha tonga iny maraina ohatry ny maloloa aza zany miainanareo nge le secret zany esao amin'ny alina amasiny daholo ny ranonareo otrano atao inona daholo hoe raha vao misotro an'ity Jesosy ataovy maloloa iny tokany io Jesosy amasiniko amin'ny anaranao mipompy to dia le loha pompy mihitsy ametraha tanana raha mbola mba misy pompy moa zany eny aminareo any raha tsy fa misy mahatsara azy ke io le bidon io koa to dia le ranao amin'ny bidon mihitsy no amasinina io Jesosy fa misotro any amin'izay izy maloloa aza zany satria tratran'le rahan' Jesosy le devoly bilokely toko ao anatiny ao tonga dia tiandoha izy dia miala ny anatiny eny amin'izay iny Jesosy nitoka sotrony any ataovy lasa ohatra ny rano iny zay alehany any tsika ke tsy mihina ho avy eto iraka Venisy amin'ny herin'ny androany dia anazavatsika ny ateo à distance fa tena mandaiky io atao à distance io vaditsika io fa hianatra an'izany tsika amin'ny tongava foana ho rehefa zoma ahita zava-baovao nareo ho avy sa tsy ho avy ino tongava dia iny amasininao le ina moa le rano dia ametrao tanana amin'ny alina izy matory ty Jesosy ny anaran'i Jesosy mialatra ny etapindony devoly tsy atana mitarika azy any amin'ny tongony rehetrarehetra any devoly mitsarika azy iloka foana any amin'ny akolany any miala any amin'ny tongony any defina tsy manan-kery tapatapahako dia matory tsara amin'izay raha alina io Jesosy apetrako aminao fatory io dia tenena za mitsy fatory aza vela mandendeha antsony fa hainy Jesosy mamaritra ny tsy hivoaka ny trano antsony vo andeha dia ohatrany tsy naro any dia vo mandeha tsy no raha hiperapiraka atao trano satria fa maninona fatoran'i Jesosy mino sa tsy mino an'izany ahoan'izay raha matoa
izy moa ny raha mataoko an'izay tsy malaly le izy pasteur zay roa moa samy mihinana fa tamin'izany mbola mpifamofo fa le izy pasteur mety hoe misy mpivady koa dia zay vehivavy indraindray tsy mahazaka le fofona satria le rehefa matory mpivady tsy maintsy misy fofona le toka sy le anina fa aza ilika izy any aza ilika izy fa tsy maniny to atao biso be fotsy fa to dia afaka io satria izay le teny pasteur zay le fanehoana fitiavana satria raha vao tsy mivoaka ny sary sy feo raha hoe androaka dia voly aminy tsika nefa tsika raha manilika azy fa mila misadapitra zany tsika hoe io le vaditsika ohatrany hoe zay roa zany dia ohatrany hoe za zany zao mihinana pasteur tsy mihinana i pasteur tsy akakasy-bosy ka reto fa tonga dia tsy maintsy gidrakidraka izy amizay fa maninona ndray ty kasy-bosy ty tsy maintsy zay io fa hoe tsy maninona mihitsy zay tamin'izako le dia volo be mokondozy izy pasteur teo dia tamin'izany pasteur hitako mihitsy hoe miasa aminahy mody atao masazy ohatr'izao fa sady mandroaka izy fa nafatarako hoe nandroaka nidy vazana jereko ohatry mandroaka dia volo dia za koa moa zy avelako nanao dia io koa manapa-kevitra hoe miala ty anatiko miala enao le hiara-le izy koa mila mandroaka hoe miala ty ny dia volo be mokondoha fa tsy miala ora satria manko pasteur raha vao ohatrany hoe le mpiandro fotsiny no avela androaka dia tsy ela be fa le olona hiara-le izy nanao an'le izy mihitsy mandroaka le devoly dia apily le mpanompon'Andriamanitra dia miala aingakaingana le devoly any ho amin'ny vaditsika zay sotro sy mifoka aza gidrakidraina izy fa tsy fidiny anainy zay moa taloha zany fa afaka fa zany hoe marika mbola eny any le marika zany mbola eny any le somary le mangamanga kely ohatr'izao fa tsy maninona zany fa alaivonamana izy dia tambatamba sady ho avy zao fête de père any mba fetsifetsy ry vehivavy andao mpandroa série dia mba safosafona aloha ny kikisana le angadrano fa amin'iny sady mandroaka dia volo fa tsy miteny fotsiny le vavy asorona volo fotsiny le volo fotsy tomony iny tsy toko amin'ny anany sosiny zay le dia volo mitokatoka raha mandeha any amin'ny any volo mba ataovy pratike rehefa le ampandronao zany rehefa le mipetraka tsara zany dia samy zany tsy pasteur rehefa ampandrono fa ondry ondry aloha ka izy aloha dia zay dia marina zay mivady mifampandro hoatsika zay mpivady rehetra reto ato afaka mifampandro na tsy mpiandry ary ianao tsy maninona o pasteur na tsy mpiandry ary ianao fa hoe olotsotra mahafantatra malala an' Jesosy afaka mifampiasa ondry aloha zany ianao zany eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy maheravanina zay miala ny devolon-drahaka misy le devolon-drahaka ho atsika zao hoe misy zavatra hoe tanjona ataotsika hoe le rahaka efa mamely ty am-piangonana ty am-piangonana ny tena misy rahaka misy programme ataon'ny fiangonana tsy hitatsita eto raha tsy tanteraka zany le izy dia efa nyteneniko tamin'ny radio Madagasikara zao tratran'izany manana programme anasa be mihitsy le mpitondra fa ohatrany tratrany rahaka zany dia ohatry miakaka eo io dia tsy vita dia jereo koa ohatra aminareo hoe nareo rehetrarehetra eo manana projet daholy fa misy aloha fa hitako amin'ny herinandro hoe hitako rapitso dia mandeha ihany ny rapitso tsy vita le izy misy sa tsy misy inona ny anaran'izany rahaka tamin'izay nanotana rahaka zany hoe miaka le programme miaka zany hoe ohatrany hoe mianahana miakaka zany ianao dia any am-piangonana miraikiraiky hatrany am-piangonana zao ny tena mamely ny rahaka PTA-nao efa vita miakaka daholo ny dekônina tsy hitanao hoe fa aiza moa inona moa satsika ngamotsika tsy voka dehibe hoay aitokondra mory pasteur dia ohatra ny tratra mianahana sy mirahaka zany daholo dia io mamely be to vokatry le zao mantsy ozy satana ataovy sahirana le ty mitady vola dia alefaso am'izay ny rahaka dia sady tsy variana mitady vola tsy manam-potoana ivavahana miaka am'izay ny fiainany dia rehefa miaka mantsy ny olona dia mahantritra satria programme tokony ho vita ray andro ataony mandritry ny ray volana azonao tsara zany raha lalana goaka kely ray tsisy 10 cm carré herinandro voatapony zany ke raha aka daholo zany lavahana kely aloha dia makaina aloha dia eo aloha mifokafoka sigara kely aloha dia asiny hoe miasa ho anao zahako dia kelikely ndray dia lavahana kely ndray rometatra dia makaina ndray raha aka ane zany mianahana ny any Japon lalana lavaka be mihitsy tsy ampy tapakano toa dia efa tapony zay le fa le vazaha rehefa miasa dia tena miasa antaneo an'izany reny olona ny andafy reny
ange tsy hoe mandroaka voly fa mahatonga ny olona mba manana zay ilaina tena miasa izy ihany tsika ne mana fotoana akakaina manao zavatra kely aloha dia makamakaina kely misikitra nify aloha ahoana nisy letaria tonga zay aloha amizay fitainy ty asy ty aloha e zarara misy atsasakadiny dia atao ve tsy zany koa ny eto Madagasikara na makany amin'ny birao isatsoka zany sa tsy zany ny eto hoe asa ray tokony vita ao anatin'ny adiny ray atao ray andro zay a dia raha aka petraka amin'izay ny ondry zay de tenenina mihitsiny hoe za mandroaka devolony ianao fa ianao koa mila mandroaka satria hoe toeriny devoly dia andositra miara-miasa zany e tsy zay ao amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery-vandraisa miala ny devolon-drahaka rehetrarehetra devolo midororo misy le devolo midororo tena marina io dia tena roana ohatra hitanareo le manasaloha le mikika angadrano manao hoe atao hoe fa tsy safisafona fa tena atao hoe aty amin'ny loha atao ohatray sady vita masazy koa an'izay miala ohatra izay le izy dia roana vitsy zay le ondry koa no sady miteny koa fa tsy hoe le mpiandro fotsiny koa no manao an'le izy miara manao dia le tare le rakonantitra io na atao amin'ny pasterna za mihitsy hoe za rakonana iza aloha tsy malahelo raha atao hoe antitra be anao reo vehivavy reo hoavy ho azao fête de père manaova manjamanja mihitsy to dia amin'ny rahan'i Jesosy any amin'izay tonga dia le dolara be to dia mipotsaka ny anaty bakiraro rehetrarehetra sy ny any rehetrarehetra any tsy zay zay paster sady zay le izy aloha zay sady zay aloha zay mihitsy raha matoa ento mpiara-miasa le izy ane ohatra zao raha matosy pastery rehetra zao vehivavy daholo manambady tsy mino satria le izy misotro toka dia anao asa ary za ataoko mihitsy hoe za le izy satria rangata aloha misotro toka alohan'ny nafatesany dia za tsy hiteny rangahy mihitsy ny hoe anao asa aminao za azonareo le izy dia zay ny tiany reto vahoakan'Andriamanitra reto raisina hoe ahoana ary zany afa-ty zao reo mety isy anao pratika satria homamy raha misesy mamy anifika dia ho tonga izy raha riva mamy raha misevany dia ozy ry raha mate hoe raha riva niona varoako ny devolony io azonareo le izy dia inona mihitsy zany le zavatra ataony ty mpanompon'Andriamanitra ty manoloana ny ty le mamy lavy ty pastera teo ny teny hoe amin'le matory raha matory koa se ny teny teo hoe amin'le matory mihitsiny dia nytiako ivoahan'le resaka ho fampianarana satria ny teny efa tao anatin'le izy dia zay mihitsy no avoakan-dramatosy pastera ty hoe ohatra izao mihitsiny satria tsy mino izy matoa maketsy ok zay loha raha katerony raha matoa fa manaraka izy atoriny any Tsipriany zay raha miainga satria bazy miainga mihitsy mantsy zany dia efa mihetsika teo hoe voalohany aloha tsy mahazava maiziny zany ianao raha tsy ianao mihitsy aloha ny mazava zay ngeny na tonga antsika teo ny teny le tamin'ny heriny hoe andao aloha atomboka amintsika mifandroana devoly teto ane tamin'ny heriny ka tena mibaradaka ny devoly teto na raha nahitan'izany tsika mandoa mioka miala tena hoe miaiky mihitsy le mpiarite tena mivoaka raha ngany devoly tamin'iny zay raha ohatra n'izany foana ny asantsika eto an-tanina nandrano tsisy olona piatrahana devoly zany tsony eo ary tena afaka ireo vahoakan'Andriamanitra ireo tanjona zao dia Jesosy hita tsehatra amin'ny fiainanao mihitsiny dikan'izany za mihitsy aloha mila mazava izy hoe mila mazava za aloha dia zay no mahatonga ny hoe aza leo anao raha hoe za foana ve no esana aloha pastery ka za raha mbola tsy mazava dia ataoko hoana ny asa mivadiko izay mbola maiziny za aloha za miasa amin'ny tenako dia ianao aloha efa natory hoe miasa amin'ny tenanao hatrany an-tampindoka hatrany am-paladia aloha ianao dia miova mihitsy ianao aloha satria nge miankina amiko ny fiovan'ny vadiko ny andray raha mbola tsy mino izy raha mino ianao soratra masina re olona tsy mandainga zany raha mino ianao tsy ianao hoe novonjena fa ianao sy ny ankonanao asan'ny apôstôly misy an'izany mila mino aloha za mino an'Andriamanitra rehefa mino dia za amin'ny baiboly mivelatra aloha dia rehefa mino miasa amin'ny tenako isaka makao amin'ny dosy tamin'ny voalohany no mety za rery aloha no fo dia rehefa miasa amin'ny tenako ako dia manamasina rano dia alaiko ny rano dia amin'ny anaran'i Jesosy dia manao ohatran'le teny Andramatoa miala any amin'ny lohako any devoly satana miala any amin'ny tenako rehetrarehetra any fa indraindray misy devoly tsy takatro ny any amin'ny lamosiko dia zay misy toana ilaiko Andramatoa hoe esao fa misy any amin'ny lamosiko any
satria nisy taona nanovy de hoe matory ambonina kaka mihitsy a zafady fa direct miteny an'izany ay tany ampiandrasam-pahatany rehefa tsy nahita natoriana de teo ambonin'le inona moa seza hazo zay tsy fantatra fa inona moa hazo natambatambatra zay fataty ariana vao fantatra hoe vatapaty le izy za tsy nahalala za koa tsy mpitsapahody de te zay zany nanofisako hoe ary zao a taorianany iny de marary foana ho aty lamosiko ty etony ana misy atratra marinindrina marary tsy le fo a fa eto misy marary foana de nesana lamosina de zay koa matsara androno ny ray misy miasa aminao satria mety misy tsy voarokanao ny any mahafaingana azy kokoa zany a de antanareo nga tsy maintsy ampandrona foana pasteur tsy zay fa aingana kokoa ny devoly rehefa tratrandrahany jesosy natapindokatra ny apaladia tonga de tsy zakany io tonga zany de mandro zay le fafazako raha madio de tsy fafazana fa tena mandro amin'ny rahany jesosy mihitsy de mandro anao de vita mifandronao hatra ny atapindoha ohatran'le natao teo amin'ny vava sasana amin'ny rahany jesosy akoatran'le gararaka atao foana le gararaka amin'ny rahany jesosy le mpifokasigara tsy indriko mihitsy iny rano amin'ny zinga de sotrona rehefa avy amasinina mialany devoly aloha sy mary récapitulé kely fa ohatran'ny mihazakazaka be a ty le rano za mifoka amin'ny loka aloha za mihitsy aloha fa tsy le vado de za koa masika vavana mivavako ty misy bebe dehibe de akoatran'ny tapahana ozina io le rano roana devoly miala amin'ny anaran'i jesosy ny asana kalan'oro vazimba de ray sinoty ndray le devoly anaty ranona de injato ary fa nareo manontany an'izany foana ao anatin'ny rano zay ho amasininareo a fa mandra misy message tonga reto amiko reto a hoe misy olona ho nenetsehana mihaino an'izao resakitsika izao vahoaka be mihitsiny zao tsika miteny zao a de alefa mafy be ono le radio ko fa tanana daholo anareo rehetrarehetra vahoaka mihaino reo e asitehaka ho an'zareo any kosa aloha e so raha tobo zay ny teny koe tsy ho atsika rery io mantsy afto miteny azany de hitazanaty sotra toko de sotranareo a na eny Ambomanga kely any kio a sotranareo keo any a Besarety a sotranareo kio makasitraka fa be dehibe nareo ny ato mandefa message ato amiko ato de alaina le rano amin'ny zinga raha mahay an'izao daholo ny malagasy a ringana avy hatrany reo devoly satana eto Madagasikara mampahantra reo ny mampahantra atsika ary malagasy a de tsika sady mpanomposampy ringiriny volatsika alefatsika any amin'ny inona moa amin'ny fanomposampy ny arenatsika giazany kalan'oro sy ny vazimba volamena ny arena afeniny zareo daholo nefa atsika reo raha tsy manao sorona tsy tavavoaka noho izany a tsy ametsika tsy anazy reo fa men'Andriamanitra anjaka atsika zanany ny arena de mena atsika zanany zany zanak'Andriamanitra izy hoe zanak'Andriamanitra de tokony ho an'izy ny arena eto Madagasikara ho an'ny hafa vefa tsy ho an'ny zanany ho an'ny zanany zay mahatonga zao fampianarana zao alaivony rano de aevaevao amin'ny rano ny tananao rehefa aveo anao an'izany tsy manina fa le alefatsika foana le vidéo fa za malahelo ianareo de reto avy hoany devoly roana tsy rerakytsika fa averina foana ao anaty rano re olona misy zazavavin-drano zazalahin-drano tenenao raha vao tsy araka zazavavin-drano zazalahin-drano kalan'oro misy an'izany hoe fisikidina fanandrona misy satria anandrony olona io rano io anaovan'ny fanandrona io rano eto Madagasikara io ny akabeazany loharano eto Madagasikara rehefa anaovan'ny olona fanandrona sy fisikidina efa nresaka an'izany tsika fa tsy leotsika fisikidina fanandrona de isorana ny Bertina kely visy koa moa napitany sasany tam'ireny a ny aloalon'ny tany sy ny lanitra zany kio misy an'izany ao anatin'ny rano io misy an'izany a misy an'izany hoe gada misy an'izany hoe mena gada mena zany ka anarana sampy zany de roana ao anatin'ny rano ao de miala ao anatin'ny rano io roana tao a mena rana ela ihany keo anatin'ny rano io mena rana ela zay voarainao anatin'izany de raisy daholo ao voarainareo ve zany gada mena fisikidina fanandrona aloalon'ny tany sy ny lanitra ny fanaratsy tolony fotsiny am'izay le microbe rehetrarehetra fanaratsy rehetrarehetra ao anatin'ny ty rano ty amin'ny anarany Jesosy Kristy tsy maintsy atao amin'ny anarany Jesosy Kristy fa fantsindrina foana zany e tsy misy anarana fanazahoana famonjena Jesosy Kristy avy any Nazareta averina Jesosy Kristy avy any Nazareta tsindrina mihitsy zany de roana ny devoly fanaovana fandroana ny devoly a azafady raha ty le zinga ohatra hoe ty le zinga na misy rano na io le inona moa lay meo anaty le ho viva na ohatran'izany ty le rano a tsy mampaninona na tsy mino fa tsy leo nareo raha rano ohatran'ity izy a de vahana mihitsy ny sarony vahana mihitsy ny antony amahana azy a
amin'ny lalana ivoan'le devoly eo anatiny ao fa ivoaka izy raha ohatra nyty le zinga naseo efa misy efa tsy misarona io zany mazava ho azy tena evaevanao eto ny tananao na valany tsy olana fa ntsara kokoa ataovy amboniny zay no mahatonga ny doany averina foana ataony zareo ny ambony toerana am'izay manarona antsika mianakavy izy teny antsika koa ataovy ambony noho izy zay no mahatonga anareo aprisiana hoe andana ary manao vavaka tendrombohatra mba hatonga anao avo toerana de mba iva le toeranao de petao avy eny ambony le devoly eo amin'ny tanànanareo ao makada hauteur zay mahatonga ny aty ambony ny tanana mapetraka any amin'ny lofa tsy any amin'ny tongotra mazava viatra eo satria kendrena ny toerana avo any amin'ny loma tsy ny tena hipetrahan'ny satana satria fantatra satana koa fa any amin'ny loha ny tena miasa amin'ny fany masina ao amin'ny Isaia toko 1:20 andininy voalohany sy faharoa ao de tsy amerina zany tsony fa ny fany masina de ao anatin'ny saina ny tena miasa fanoloran-tsaina fahazavan-tsaina faherezana de ao amin'ny saina ny tena miasa ny fanamasina dikan'izany rehefa amela antsika koa satana de ny saintsika mihitsy aloha no saroma amin'ny voalohany dikan'izany ny ambony indrindra amin'ny toerana antsika no asina de mba ahafahantsika mamela azy koa de maka toerana ambonyntsika manaova vavaka tendrombohatra dobofy latso bomba avy eny amin'ny tendrombohatra ny tanànanareo iny amin'ny anaran'i Jesosy levina ao an-tranonao fahantrana boa tonga de maheo le devoly de ambony araty le zinga de maka toerana ambony ianao de amin'ny anaran'i Jesosy le toerana ambony teneko zany hoe ty le zinga de ambony le zinga ny tananao ohatrany hoe mametra tanana levina ao anatin'ny rano mena rana ela rehetrarehetra ny asan'ny devoly satana ny kalan'ora ny vazima lebaleba ny sarora ny gadamena ny fisikidina ny fanandrona levina amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery ny zazalandrano zazavavin-drano de rehefa tsy hainao de tsotra fotsiny hoe miala tao mifanaratsy levina tao amin'ny devoly satana ao anatin'ny rano miala tao anaty rano tao taloha moa fa tsy haiko zao fa mbola mandroaka le be manaiky de fa namerina anareo an'izany hoe zaho tsy manao politika fa zavatra rena hita masonay ny tenenay aminareo fa nisy taona teo amin'ny rano mandriseza nisy namono oso mainty nisy vavolombelona an'izany any de nasiana natao hoe be manaiky nareo moa rehefa voaresana politika de tezitra daholo ny akamarony fa eto tsisy politika eto am-piangonana fa marina no lazaina tonga antsika mianakavy anaiky fotsiny sy ataon'le olona de nasiany fisikidina sy fanandrona teo amin'le rano de am'izay zany zay misotro an'le rano tonga de manaiky fotsiny zay zavatra mba samy manao zay hoafa ny olonako mba samy te amihana de zay mahatonga an'le rano ny roana be manaiky levina be manaiky tsy manan-kery tsy manam-pahefana ao anatin'le rano ao mazava loatra eo vita le fandroana dia zao le vavaka tsotra ataonao hoe Jesosy ianao nanovandrano tonga divay no tonga raha hainao Jesosy zany mino fa hainao manovan'ty ho lasa ranao sy afinao Jesosy amasinina amin'ny anaranao na amasiniko na amasino amin'ny anaranao ty mety foana rehefa ny anaran'i Jesosy Kristy ty rano ty Jesosy amasinina amin'ny anaranao sotra Jesosy de zao ho lasa ranao sy afo masinao iny azadiny mihitsy amasiniko amin'ny anaranao ty rano ty ho lasa ranao sy afo masinao Jesosy ho lasa afo azadiny mihitsy zay ho lasa afo zay fa zay ny nandoro an'le Lucifera tato anatiko tamin'iza demoniaka mbola ho avy ny fotoana teny ijora integral ny fininina azo tamin'izany de ho lasa afo sotra Jesosy de raha ohatra ka eno tsara le fanazavako raha ianao rery nisotro an'le rano de tsabao fa tsy maninona satria ianao nisotro azy amin'ny lohatanana amin'ny anarany ray sy zanakary ny fany masina fa raha directeur nisotro an'io ho tsabanao de potika io asanao io zay efa nanao an'izany fa tena atao de izy le tena nga tsisy rano ankoatran'io paster satria tsy natokony tanana nitsofoka atao izy indray sy fantatro fa fantatro hoe ny olona mantsy zay mahasarotra le mpanan-karena amafy be amin'izay mieritreritra hoe tsabahan'le ry le zavatra sotro azafady fotompoko raha miteny an'izany fa tena zavatra iaina expérience vécu ny iainana de zananao hoe Jesosy amarino hoe iny ny tananao Jesosy tsoboka de le tanan Jesosy amin'ny finoana io teneniko io de nitsoboka aminareo fa niala ny devoly tao amin'le olona joranao fa niala io tsy nitsabahako fa nataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mino finoko zany mino an'izany fa nareo tsy haiko de io Jesosy mba elana amin'ilay totin'le olona lasa misalasala be izy hoe kay raha nosotroko nefa kitikitiany amin'ny tanana zay le izy fa rehefa za rery de nena tsabahako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny ray zanakary ny fany masina amen zay Jesosy efa lasa rahanao io zao ankehitriny azonao de zay moa sy pasteur Herilala nandinika hoe
maninona moa tsika mila fotoana be koa namasinana rano fa ny dadarabe tany amin'ny fitandremana anisanay tamin'izany any amin'izany tanany zany jerena ohatr' zao fotsiny io rano io a raha misory dite anao de jerena tonga de mijanona eto amin'ny tenda fa nisy tratran'izany tonga de tsy nidina zao anaovana asa nandoa zay vao nidina de fa maninona ny dadarabe mijery fotsiny tonga de miantona fa maninona koa tsika raha mijerina tsy miteny ary a de miala le fanaratsy azonareo ve zay finoany zay tsika koa zany mila mino an'izany ka le finoantsika zany mila tanjana zay le zoma fanavozana sy fampirenana de masina vity zay a de ty rano ty a rehefa vao masina anao ararao amin'ny loha ranonareo any amin'ny rano fatsakanareo alefaso amin'ny simy be alefaso raha anareo rery le loha rano fa sao de tratran'ny olona mandrarandraraka zavatra eo a de misy mahazon'ny olona de tena mpamosavy le FPVM mazava aminareo ve zay fa ny anay zao anay rery le rano de ny ana misy toana tena mpangotrako mihitsy ary de atobako amin'ny anaran'i Jesosy iny sady amasiniko de sa levina koa microba rehetrarehetra de asioan'io ny loha rano fa miteny aminao zahay Jesosy no milazany sy mifanahy masina fa tsy za fa raha mivadinao mamlavaka amin'ino anao vao misotra an'io rano isan'andro mivadinao a pitehiny le rahan'i Jesosy any anatiny amin'izay le enina moa le devoly le hevitry le hoe raha mino anao de vonjeny anao sy ny ankonanao re olona sy raisina fotsiny ambolony hoe za zany raha mino de za mandrainy Jesosy de manao croix célébrat de matory fotsiny ao an-tranao tsy zany iny fa raha mino a de manao ny asan'Andriamanitra de ahita ny voninahitr'Andriamanitra ny ao an-tranonay azonareo ve zany za mino a ataoko ny asa raha mitendrenareo hoe ka ny vadiko pastera tsy manaiky an'izany de rehefa tsy eo izy e sany anareo mivadinareo tsy miala ohatrany maraina parivo ny andro vadin'izany hoe eo maraina io pastera paly ny andro eo maraina mamperitreritra raha zany mivadinareo efa tena fa trop loatra efa de volomaim-bolombelona zany tena mariny zany e tena raha tsy miala tsy pastera fa tsy misy toany mety miala kely ao an-trano mandeha miasa mety misy toany izy mety mandeha amin'iny ararotina anaovana an'le izy aza manao eo masiny koa nareo fa manafotoana azy ka hoe nataonareo inona tato ny rano nga nasinareo ody gasy tany mazava ve le fanazavantsika e araka ny tenin'i Jesosy hoe fetse tahaka ny tohizo ary mora tahaka ny voromailala mila fetsy de amasinina zao zavatra resantsika zao izy toana moa pastera miro mety mbola nazava tsy priany an'le hoe naninona ny amasinina ny rano a fa izy toana fandraisaka hoe mba tonga avy enao a de izy toana izy anazava za mety amin'ny herin'ny androany fa amasiny fotsiny aloha indrindra ho anareo anala fanadinana rehetra atsangamy tanana zay tonga eto manana zanaka manala fanadinana sao reo tomboka ary izy mihitsy ny anao fanadinana izy tonga eto ianao fanadinana baka tsangano ambony e baka na CP na BBC reny ianareo reny a de mila mandro amin'ny rahan'i Jesosy mihitsy indrindra ny lohanareo sasao mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy fa misy mampadomelona be eo tena misy eo mangalatsaina hainao tsara ny lesona fa tonga ianao amin'le fotoana ke examen tsisy tadidinao tamiko korotana ny saiko ry pastera tsisy tadidiko ny lesona rehetrarehetra ohatriny hoe nisy zavatra nanaly zany eo anaty fa tena misy io tany amin'ny tanàna nambopionana tononoko mihitsy le anarana mantsy mba hitanareo tena anisika izany fa niditra ao amin'ny salle d'examen ekizy a raha adiny roa ny inona moa ny examen hony a adiny ray sasany ekizy mipetraka ny tana stylo nitsakotsako stylo fotsiny tao tsisy natao de ny sasa matory tena matory be satria tena feno ody le salle d'examen mpilalahody be koa tam'izany le directeur atao amin'le fianarana mpilalahody be mpilalahody gasy natory daholo atsasakady ny ravana voataitra hoe inona no soratana fa saika tsisy afaka atao amin'le tanàna saika tena hoe faly ariny de voly fa domelona ny zaza de esana ny inona moa ampandrona mihitsy le zaza ampanao fanadinana na mandro de ny fitaovam-pianaranareo raha pitso amin'ny roa eto ataninanandrano an'izay afaka tonga de efa milaza zany a isy a raha emandre nitarika an'izany zavatra resahako zany raha pitso eto amin'ny roa eto raha pitso de ho an'izay tsy afaka moa de any amin'izay misy anazy any e fa efa mandefa an'izany e zany de esana amin'iny ny fitaovam-pianatra sy rehetrarehetra fa ho an'le hoe manana vady mamy maditra asio an'iny ny rano ao an-trano fa vao misotro an'io izy a miditra ny anatiny any le rahan'i Jesosy de mamotika an'le trano toko ao anatiny ao de namanomboka maloloy foana amin'izay izy fa tsy tiany toko itsony andramo aloha ange ninge na ohatra mivoatsinampy ary misy mbola tsy manandrana de efa natao ry pastera avereno aloha e
tsikenge mivavaka mandrakariva ka tsy reraka fa tsy hoe reraka mandrakariva ka tsy mivavaka zany nge tsika tenin'Andriamanitra hoe mivavaha mandrakariva ka tsy reraka fa ny antsika indray hoe reraka mandrakariva ka tsy mivavaka zay ny antsika zay azonareo hoe zany resana zany manina tsy navavaka manina reraka pastera mananina tsy navareraka de ozy Jesosy hoe nampifamadianareo mihitsy amin'ny baiboliko e samy teny mivavaka aza reraka fa nareo hoe reraka ka tsy mivavaka de tandremo a efa mivadika izy zay azonao zay le resahana de mila mandroka de io a rehefa masinao kasotrony de sady misotro de rehefa le matory koa izy a ataovatra le resaka hoe izy Jesosy a namody mba mitsotsotra raha ny tananao hoe mody hoe tiako ane ty vadika iny ny tananao iny a tanatsika tikiny hoe afo e le salamy 144 ozy izy tsika fa tsy amerina zany tsony tsika e manao andrivotra hoirako ary mpanompoka tahaka ny lelafo io Jesosy a ile moenao zany mivavaka any anaty ty vadiko ty Jesosy hiasa mahireo anatiny ianao fa laingy zany hoe nanao an'izany e paster efa mambolana maro ka tsy niova mihitsy mivadiko a fa tsy maintsy misy Jesosy miasa ao anatin'io ao ary efa namerina zany teto hoe iriko anareo manana aura milinareo hijery an'le filma hoe War Room misy ao amin'ny fahiziteny vazaha fotsiny afaka manao interprete fa za mahay vazaha kely zay ihany fa tsara be zany filma War WARROUM fa nalaina tamin'ny tantara tena nisy zany tantara zany fa nivavaka le vehivavy a ho an'le vady matitra fa tany mpijangajangana tany le rangana no mokate andoha ohatra nalaloha de miala ho azy teo amin'le vehivavy satria noentiny le vehivavy ambavaka noentiny ambavaka de nikasika de makatenin'Andriamanitra izy ataony inona moa ataony apoy zany hoe rehefa mivavaka ianao de misy tenin'Andriamanitra hoentinao kakanao izy dada nyjonona teny hoe Jesosy eo araka ny teninao hoe raha mino ianao de tsy ianao novonjena fa ianao sy ny ankonanao de mba kasiro le vadiko any Jesosy a araka ny teninao koa Jesosy hoe raha za miasa tsisy mahasaka an'izany de hiasa ianao Jesosy a ianao koa Jesosy nefa anteny manao hoe mova zavatra tsy hain'ny olombelona atao zany fa hain'Andriamanitra atao ianao ny teny an'izany mba kasio iny vadiko iny na iza toerana misy azy ianao hisarika azy fa raha hainy ny devolo mifanainga lavitra mahay lavitra noho izany ny Jesosy tsika marina zany e nahoana nareo mino fa misy mifanainga lavitra ataon'ny Satana ka nahoana ianareo ny tsy ino fa mahay noho izany Jesosy za gaga amin'reto olona mandefa mesazy hoe pastera raha Madagasikara de tsy ova raha mbola zao ny zava-misy non tsy marina zany hoa iza milaza azy ho mafy na ao anatin'ny fitondrany zany na amin'ny hoetiny fa raha mijoro reo kristiany reo ka matena manao anao an'izany tsika mizoma heriny ho ataontsika toditodiantsika daholo levina amin'ny anaran'i Jesosy fa miteny aminao fa hain'i Jesosy manatsimbadika tantara-piainana andray mpimaso reo le mpanao vigiana re-pirenen'ireo reo fa kasihan'i Jesosy marary tampoka malemy tampoka tonga de misy reo nge rehefa potika iny ny devolon'ireo any anatiny sy ny hery any malemy reo e ny mpamosavy sy ny dadarabe raha vao maty ny kalanorony sy mivazimba sy ny dadiny malemy miaraka amin'iny izy de marary fa tsika hoa manao croiser les bras fotsiny e hiady sa tsy hiady e manaiky ampantrana fotsiny eto ka rehefa tsy manaiky tsy mandoro pneu ny atao tsy milady tsy migrevy tsy zany tsisy vita mifandorona pneu zany vavaka atao rahalahy misy hoe pastera ka ny adversaire antsika misy tena milliardaire be eto mpanao an'izao aha Jesosy mbola mahery noho zany e ainy Jesosy migian'io tonga de manovan'io a mandoalika tamiko nisy lehilahy milliardaire tany Amerika nilaza mihitsy hoe raha hain'i Jesosy ny lahy tadidiko tamin'izany hoe nijery azafady manonona na tenery fa tsy olana tamin'ny TV Plus a nisy an'le fandarana le club 700 moa izay raha tsy diso a misy nisy an'izay de ozy le rangahy za ozy 1000 milliardaire nananako hélicoptère mivadiko miovisanandro zay tiavako vehivavy fa ndray andro a nanana olana be satria tena olana maneran-tany fa ho avoaka an'le zanany sy le zafady le olotiny a ny secret rehetrarehetra hoe ho avoakako ny secret anao fa ianao de ohatran'izao de atsikafiko daholo na nomboka tena natao ohatra le rangahy de le zanany mivavaka be de ozy le zanany mandray sy ianao dadan'i Jesosy de zao nataony hoe raha mamonjy any Jesosy ny lamy ty olako ty a za le ty hivavaka fa hitako eo fiasan'izany Jesosy mino ary ve dada ie vavaka mangina de le zanany vavaka Jesosy a taterao zany tenin'ny dady zany araka zany teniny zany kasio izy fa nyteny aminao fa tsy haiko na ray andro na roa andro fa mbola any zay ina moa horonany tsara zay mba de tiavo any niantso le vehivavy allo de ozy ny teny le vehivavy zao e
Sa tsy aninanao fa adaboko an'izany efery zany a tsy otroko fa zao aloha misaraka fotsiny tsikizinao dia samy vita. Tonga dia napetraka le rangaha ny telefona dia nandohalika le rangaha hoe manaiky aleha tsy famafiny Jesosy ny lahy. Teo ny eo ihany le rangaha, nisy vazy teo ambony latabatra, vazy nisy rano. Dia ozy le zanany hoe au nom de Jésus Christ je te baptise, dia nataoko batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka fany masina. Teny eo le milliardaire vita zany a, nitsangana ony le rangaha dia namavaravara kely toy izy le rangaha hoe oh mon bon jardin. Zany tantara tena nisy a. Dia ozy ny zanany hoe angaha tsy tany-dady hoe bon jardin amin'ny papa hatramin'izay tsy hitako le ty hoe zanana na zavatra tsara be ohatran'ireo hatramin'izay a. Ay ny olona rehefa tsy manana an Jesosy a, na ny kibon'nona ary lazay ny kibon'ny voky ary lazay mifanoana. Azonao ary na tsara tare ary io vadiny ohatra ny ratsy foana fa ny hafa foana ny tsara. Dia zay le hoe tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Fa voanandray an Jesosy vita batisa, ditany amin'izay ary tsara tare be ny zaridainako. Hoay mivadiko, oh tsara tare be kay mivadiko. Oh aiza manana mety sotra ny Jesosy a. Ay ny mampahiratra ny olona anankiray tsy narena sy mivola fa Jesosy Kristy a avy Nazareta irery. Asy tehaka mafy eo an Jesosy zany. Mahery ny raha an Jesosy, maninona hoe mahery ny raha an Jesosy. Azafady fa fananiko ny tonona mihitsy le anarana telery teo. Fa azonareo tediavina any zany fijoroany zany alalanareo hoe enjana be Jesosy rehefa miasa. Nanomboka teo le rangaha io dia mifinansier raha vao resaka fitoriana ny filazantsara. Dia zany ny herin'ilay raha an Jesosy. Dia zany koa ny titenenanao hoe tsy voatery rano be ny batisy, tsy voatery rano kely ny batisy, tsy tetete tsy zafa mety foana rehefa mino ny olona ray. Tonga dia le vera teo fotsiny amin'ny anarany tsy ny andro hoe raha-pitso anao ataoko batisa dada na amin'ny herinandro a. Fa zao ny dada ny voanandohalika manaiky le tsy afa misy le Jesosy a, satria namaly vavaka tonga dia natao batisa teo ny eo. Azonao zay a, satria izay misy atao batisa novonjena. Any le olona mpitoro ny filazantsara malaza hatramintsika amin'ny teny zao, zany rangaha zany. Zany tenentsika hoe raha miasa i Jesosy. Fa tsika mianahana indraindray. Fa mino afa manomboka eto tsy anahana tsony ny fifoazana. Fa tsy misy fanjakana maharesy an Jesosy Kristy avy Nazareta zany. Raha mbola izy koa ny Andriamanitra, aza matahotra. Tehaka mafy eo an Jesosy. Zay ny mahandriamanitra n'Andriamanitra. Tsika ho aza. Ino ozy misy ariry zay hoe ino matetaitsanao ô, ino mampanjontsanao. Efa hainareo ve zay iry zay e. Fa zao a raha mbola Andriamanitra izy a mahay zavatra rehetrarehetra. Amasino le rano, vita le rano, ataovy zany asa rehetrarehetra ao trano. Vao lasa le vadinao tsy tiany hoe manio, fa fazo amin'ny rano Jesosy foana ao trano. Dia farito mivaravarana amin'ny anaran'i Jesosy vao mandingana an'io Jesosy dia ataovy mahalala ny anaranao a. Fa fahefan'i Jesosy tsy ny anaranao no atao fatany a. No ataoko malala ny anarako mihitsy ianao androany. Dia ozy efa fantatro ny anaranao hatramin'izay ka. Efa fantatro fa tsy ny anaranao fa ny anaran'ny Jesosy. Mazava aminareo ve zany. Fa vao miditra n'io trano ozy a dia eno zany fiasan'Andriamanitra zany. Ary efa nanoratsika teto dada hoe atsangano a le tranon'ilay fionana. Fa ilaina raha azo atao. Ho an'izay tsy afaka moa dia tsy afaka izy atao akory moa satria tsy mety amin'ny vadiny. Fa raha azo atao a hafa mihitsy ny trano fifoazana misy tranon'ilay fiainana. Dia alefaso amin'ilay compte foana fa misy alay mialamilan'i Kristy ao. Ny sarin'ny tranon'ilay fiainanareo mba ho atao modely ho an'ny hafa. Efa nisy an'izay tany amin'ny compte-ny tranon'ilay fiainana dia mba tiako angonina daholo. Amin'ny andro iray ho jerentsika eto daholo hoe manaona ny tranon'ilay fiainantsika rehetrarehetra. Amin'izay mba maninona mazoto koa ny olona anao an'ilay izy. Azika ve zany satria soa fiagnatse hoy ny avy any fianara-tsoa zay. Dia mba ianarantsika ny soa rehetrarehetra. Mety sa tsy mety? Ty mantsy efa tranon'ilay fiainana fa ngeza be fa anao kelikely any an-trano. Zay zany raha le antsipiriany makasika hoe vady maditra na zanaka maditra. Tena fahefanao mihitsy no misarika amin'ny vadinao amin'ny anaran'i Jesosy. Na any atsimo fatory Jesosy a dia sotomy iveriny eto an-trano eto mihitsy. Fa any amin'ny namany eny tsy mahita fahafinaretana antsony iny. Tonga dia kamokamo iny vao mahita ny namany na ataon'i Jesosy miady ho azy ao amin'ilay namany eo. Lasa misy miady ho azy eo zany zareo. Lasa satria zay le fahefan'i Jesosy. Fa tsy manao croisé les bras fotsiny a eo ambony fandriana dia tsy hita pastera efa mivavaka ihany e. Maninona ihany? Tsy le ihany ny ilaina fa le tena mivavaka. Dia apriato ny fahefana ary manam-pahefana. Nareo rehetrarehetra zao mipetraka zao ka manam-pahefana ambony manam-pahefana e. Mba avakianareo aty teny ty aloha amenanareo fa tsy ndray tsisy tenin'Andriamanitra mihitsy hoe za mihitsy io Exodus toko 7.
mba ataovy anatin'ny saina sy ny fo amam-panahy hoe tsy nijery hoe inona hoe Jesosy le zavatra teneninao Exodosy 7:1 inona tsara hono le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehova amin'ny Mosesy indro efa nataoko dia vakio mafy. So dia tsy hitanareo tsara vakio mafy indro nataoko inona hony? Nataony inona ho an'ny Farao zany Mosesy? Hitanao? Ianao ka rehefa tena mino an'Andriamanitra dia izy Andriamanitra indro fa ataoko ho Andriamanitra ho andreo mpanompo sampy reo ianao ry Pasteur José. Teny fotsiny mivavanao dia mikaton'ireo. Didio amin'ny anarako. Ianao nge le Andriamanitra resany tsy hoe lasa Andriamanitra ianao akory fa nomeny fahefany ianao. Zay le natonga Jesosy niteny hoe indro ny fahefany efa nomena anareo. Ary Jesosy raha tena niteny ny asa ataoko izy atao ihany koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy. Ry fivoazana azontsika ve zany hoe anao asa lehibe noho Jesosy Kristy ny antsonantsika. Asa lehibe afaka androdana dia afaka anangana. Fantary Satana tsara io ary fony ademoniaka dia naverimberiny elahy ndray tsy avelako itoriteny zany elahy. Dia gaga mihitsy aho hoe fa za mo itoriteny aninona sara sady tsy mpiandry any tsy pasteur ny tsinitsininy tam'izany. Efa fatafatatry ngarainy kely ho avoavy aty arina aty hoe raha tia ny sitrany eto maty tsika mianakavy. Ary heureusement isorana tompo fa ty ahy tsy sitrana ary Satana. Dia ataoko malala ny anaran'i Jesosy Kristy avany Nazareta nareo mianakavy sy ny firongony rehetrarehetra any amin'ny elo ny sahaza ho andreo. Izany tsika fifoazana tsy misangy dia voly. Mazava sa tsy mazava zany? Dia ho an'ny Zesa dia afaka manao an'izany izy. Raha tsy samo anao dia miandry fotsiny inona moa filazan'izany miandry asin'ny Satana vasoka fotsiny ao. Misy fantaniana reo ve zay zany raha lefa tsy priany le resaka teo hoe atao hoana raha vady tsy mifo na zanaka tsy mifo ampiasao zay fahefany zay. Dia ataovy daholo vavaka mangatabavaka ao an'io hoe Jesosy dia rehefa mitondram-bavaka ianareo araka ny fampianarana dia aza ny solona anarana fa anarana feno. Iny Jesosy raha ianareo kasio amin'ny anaranao io izy matory io Jesosy kasio araka ny teninao hoe raha mino ianao tsy ianao novonjena finao sy ny ankonanao. Ianao koa nametoko Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny tegno angatao zay tianareo mianta Jesosy hoetiko amin'ny anaranao ty mivadiko ty tonontonony amin'ny anaran'i Jesosy fa mihetsika Andriamanitra mifara ary tsy maintsy hetsika izy ho anao anovany io vadinao zao fotsiny. Eno tsara ny toy any tantara eno tsara mihaino sa tsy mihaino. Rehefa misy zavatra manjony vadinao ao arinan'io vavaka ataonao io aza mikirapaka. Hoy anglisy don't kirapaka. Aza mikirapaka fa Andriamanitra miasa io zay. Mazava aminareo ve zany? Problème atsika hoentina bavaka kasio Jesosy kasiana Jesosy naninona indray re ty vadiko ty narary tamika tato an-trano tato naninona indray re voasambotry ny polisy tamika tato. Dia avelao izy aloha voasambotry ny polisy fa ilaina mihitsy zay. Dia rehefa gadra izy aza mitady lalana any mpitsara zany ianao na any amin'ny inona moa avoka zany aloha. Fa aleo aloha le fonjao ananatra azy tsara. Fa rehefa tsy nentina anarina tamin'ny teny izy dia anarin'Andriamanitra amin'ny asa sy ny zavatra mitranga. Mazava aminao ve zany? Fiasan'Andriamanitra daholo zany inona zany? Fa raha Andriamanitra miasa tsisy problème vavaka ianao fa ianao ihany manao intervention rehefa avy eo. Fa rehefa mivavaka ianao dia MCO Jesosy dia zay zany valim-bavaka. Zany eny nampiovana niaraka tamin'ny toramatovadik ito mbola tsy mpivady zay fa misipa tamin'izany. Za tsy nalala hoe ity ravozam-bavoko ty tena olona mivavaka tao amin'inona moa andravango fivavahana. Zay miaraka isan'andro ty ka hoentiny ambavaka foana. Dia izy tsy variana manenjika eny amin'izay andehanany mampiaraka any. Fa lasa izy makany am-piangonana mitondra ambavaka. Fa misy amintsika variana manenjika amin'ny vadikeriky ny tapo tanety dia miko indra efa tratraka tao amin'ny Pasteur. Tratraka nampiaraka tamin'ny fotsikely indray izy Pasteur. Masoko mihitsy nahita masoko mihitsy. Ataony masonao inona ary mahita an'izany? Tsy ilainy masonao hita nge zany. Azonao ve zany? Fa izy avelao izy ianao zay ataony any. Fa ianao eto itsongolo eto amin'ny altara izy. Za gagagaga mihitsy fa ny olona tato ato tsy malala ny vidin'ny olona altara ary nanamafy an'izany taminareo teto ny nazahoana famonjena teto ny tahian'Andriamanitra mandohalika amin'io altara io
fa tsy natao foana io fa ny ady aza tataraina amin'ny olona ao fa vao may lasa ady be io ny olona rehefa maheno ny adinao vao maike sy fantatra ny tsy ambaratelo nke tsy ambaratelo kia aza miteniteny driany tantarako an'izany ay ianina ke mivadiny ohatran'izao vitiny zao kia tsy ambaratelo ny le nylazay ny anina efa tsy ambara efatra tsy ambara zato mandra-pahatonga any aminao renao am'izay ka hoe pastera tsy napoziko mihitsy fa na ataony olona gazety ny fiainako ianao ihany keny tsy nitandriny ka ataony olona inona raha mifiainanao fa lao entina izy eo am' Jesosy de zay ny oeto am' Jesosy hidongio fa raha miasa Andriamanitra tsisy mahasaka an'izany izy tena mila mino an'izany hoe raha miasa Andriamanitra tsisy mahasaka an'izany izy mila mino an'izany tsika olon'Andriamanitra de oentinao am' Jesosy de zay mahatonga ny hoe raha misy zavatra mitranga mivadinao aorinan'izany de avy alao Andriamanitra ny asa io Jesosy sao mba angatahako aminao Jesosy ny ainy ihany ny aza alana ny ainy ihany ny aza esorina fa amindrao fo izy de tare ho any am'izay de narary atao aorinan'izay satria ny tondram-bavaka misy taony zay roa ifampitediavany araiky ny tampitanety lasa izandray ary José sy Léonide tsy hitandray ry zareo tsy hita tsy mody any an-trano nisy taona herinandro aza tatatarenareo manolona zany sy eniny zanako anyzany Jesosy io herinandro izy tsy nody tany an-trano ny any dongo tao aminay ray volana dongizina tany aminay izy tam'izany fa bedin'le zokin'la dongizina fa ny mamany tsy nitady azy tany fa nakany andravango fivavahana antomany tany Jesosy tsy amelako anao fa zanako iny zany hoe le teneko anay sika mifakaitsy zay mianaka zay sy lera tana hoe miditra catéchomène leo anao sika mita aminao de midira catéchomène fa ngatsy sy afa-tsy zany koa phrase za tam'izany mbola atao anatin'ny heriko tsara mihitsy zako olona ny olona antitra fofaty raha matotiny mivavaka any andohako any eny rerineny zany tsy haiko any tsy mandreraka pisika karaha tsy catéchomène ngao aminareo ihany ny fiangonana ny andohako any tena za mihitsy nge tao apoko za mantsy olona tsy de teny zay fa any anatiko any tena miteniteny ratsy mihitsy any anatiko any karaha tsy isaky mandehako dira catéchomène za tsy makanao aminareo tsiny leo be tam'izany zay tao amin'ny Saint Antoine ho anzay nahita tany hoe trano azy eo amin'ny Saint Antoine io de misy trano iza efa mivavaka tany amin'ny tamin'ny fotoanandro le somefary zay ny tana zay efa tany amin'ny somefary tam'izany de nisy trano azo kely reka ny teo ampitany teo de teo nge zay no mipetraka mety efa nisy natadidy azy ao nareo hoe ay ve io le raha lahy tam'izany nareo tam'izany mivavaka za mijery adaly reto efa trano efa tsomboko mbola misiziziziko eo am'le varavarana eo any izy mianakavy tadidiko le amin'ny somefary tsombony trano fa ny sasany efa te avela mbola eo no mivavaka eo am'le vavahady eto zay raha zany tsy tafidry zarako ary tsy tafidry odiko raha zany ohatrany reto fa izy mianakavy eo tam'izany zany manina hoe zany za amin'io le miandriandro mijery eo manda mijerijery reto le adala tsy atao any trano mivavabavaka io de eo maraina misy eo hitako maraina de mivavaka de parivandro hitako hoe daholo zay tsisy atao ay taty arinaka mivaly tamiko za koa zao lazerela tsisy atao fa ty ampiangonana foana na ataonao ihany maninona ampandiavina aminao de zany inge za io de izy eo isaky ny te de mitira leobe zany mama za tsy hitra catéchomène za tsy makanao tsony fa za rehefa makanao amin'ny Saint Antoine io siako vao tena elakelatra to de mivoay ianao tonga de mivoaka avany izy fa lerea hoe zao tsy nandalo tao amin'le raha matoto iny isaky makako midira ho catéchomène ngary zay lasa nieritreritra ny tenako tsotratry ny aliko tam'izany fa kelikely tao arinan'izay ny valy mivavaka ty raha matobe avany tonga de tsy etsy nalala raha tao poussé ny artère ilany nanomboka tsy afaka ny aina am'izay tao ambony fandrina fa nisy tsaroko am'izay ny olona tao arinan'izay iza raha ny tsaroko raha fantatrareo le raha mahatonanao hoe midira ho catéchomène ny antony raha maty Jesosy za sady tsy voatsoratra any an-danitra zany ka sady tsy vita batisy tsy catéchomène tsy zany tsy nitsinina olona tam'izany raha resaka fivavahany za talohan'ny mariazy vao natao pasteur Dody Batisy tao arina matava alohan'ny mariazy vao nandraisina catéchomène natao dadatokanana catéchomène za zany ny tena marina hatramin'ny tsy naikeliko tato amin'ny FVM tato zany ny batisa ny catéchomène ny mpiandry ny dekony na ny rehetrarehetrarehetrarehetra maiza ray mantolo normal zany raha mba zanaka dada ihany amin'ny lafany ray any satria teto anteraka zaniko ara-panahy teto anteraka ara-panahy hatramin'ny batisa tena hoe tena ny tsy rehetrarehetra
fa raingy marary hoe ay zareo le raha matoa hoe pisipitsihako am'izay izy asa makaty le mamanareo fa malahelo fa tsitsatsatsatra ny ilazako an'izany hoe ay Andriamanitra io rehefa miasa tsisy mahasakana problemanao misy ady anao a de anao ny te ady am'le adinao de le olona ny divanao vatany non tsy fiaditsika zany maninona hoe ataovy mitsy le non maninona non tsy fiaditsika zany fa zao ny atao ndana mandoaly keto a de miakatra le vavaka makany amin'Andriamanitra de alao Andriamanitra nitsangany eo amin'ny seza fiandrianany izany manelingelina anao ry zanako iny mihitsy Jesosy lasany iny ihany ny zanako eny ary ry anjely kasy io iny lehilahy miseho mafy be fa nanao kongofony iny taloha bajereo eny ray eo nidina ny anjely ao amin'ny foniko ty analoha le niseho brisely taloha lasa zany inge mifienina va hotansaiko aminareo zany amin'ny fotoan'andro any fa rehefa niasa ny Jesosy raha ny adala inge mba mety adala eny zako tsy aloha tsy lohan'ny adala fa mba adala ihany fa raha tsy niova de ataontsika izany foana angamba ny filazany tsara fa tsy afoana ny filazany tsara mandrakizay fa mifijoroketo dokony ampinona hoe tena misy ranga Jesosy raha nyjilamboto mifokarongony LTI LRBR lasa mpiandry pasteur ahoana ny vadinao zay mihitsy ny rehetra ahoana ny vadinao sy ny zanakao ny tsy miova miova sa tsy miova ataovy miova eo Madagasikara koa mba ataovy an'izany miova sa tsy miova Madagasikara raha eo Jesosy de andao tonginy amin'ny herin'ny androantsika anao a distance anty Madagasikara ty papapapapa hatrany trano ray manontolo any zay angamba ny amin'ny androany so lazalava loatra fa zao mila mino ianao fahefan'i Jesosy atao ozy Andriamanitra ataoko Andriamanitra ho an'ny farao ianao le devoly eo aminao ianao mihitsy ny mian'Andriamanitra fahefana amin'ny anaran'i Jesosy fatorako ireo kalan'olo reto de tsy mihetsika ireo iny Jesosy vao miala ny trano fatory aza vela lasa lavitra any any iny mivoaka kely any de miverina ho azy eo aminao eo iny de aza nalana ndray nga tsy navotany ndraiky iny miverimberina atao trano ato zany nge tsika tsika ohatran'izany analatsika indray le zarentsika mazava zay dao hibebaka ary tsika andefa orona tsara anankiray de mibebaka tsika aorinan'izay satria misy an'ilay fampibebahana ataony dady fo kely io 15 minutes rehefa mibebaka ary havana de ohatran'io ataony teresany dady io no atao am'le fibebahana anatin'le flasy ao anatin'le flasy dada fibebahana zay le lohateny anatin'le flasy rahalahako de anao tahaka ny ahabatsika itsy aba fa iza moa le mpanompo anankiray le mibebaka de mian'Andriamanitra tombonandro Ezekia mazafady Ezekia tao aloha jeretsika kely aloha zay Ezekia zay aloha fa manjary fetifetika aloha fa misy message kely tonga eny atao amiko ato Ezekia mpanjaka faharoa moa zay toko faharoapolo mpanjaka faharoa toko faharoapolo fibebahana manova fiainana zany mpanjaka faharoa toko faharoapolo le izy zay moa sy mpanjaka voalohany toko faharoapolo fibebahana manova fiainana jerevinao toko faharoapolo de andininy voalohany sy faharoa toko faharoapolo ny anaran'i Jesosy de rehefa hitanao le izy de metopy am'izay hoe efa hita le dada fa kina amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary am'izany andro zany de narary maninona ozy izy saika maty Ezekia hitanao ary rehefa maty saika maty izy ary isay-paminany taranaky zanaky zafady aloha siko solomaso tsy tazako le izy zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao ny lazain'i Jehova ahoana ozy izy ahoana olo le afatra manahoana re raha nareo ny tratran'izany valim-bavaka zany ho faty ianao fa tsy ho velona mafy ane zany ho faty ianao ary tsy de volony le tenen'io nanampilazan'io Jehova Andriamanitra mihitsy ny teny hoe tenen'io fa ho faty io fa tsy ho velona de rehefa maheno valim-bavaka ohatrany hoe cancer io tsisy Madagasikara zao tratrany cancer faramamay aza miraviravy tanana fa tia nataony Ezekia ty atao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy inona ny zavatra nataony de nitodika anakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova nanao hoe taovy mafy Jehova engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrianao tamin'ny fahamarinana
sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako zay tsara eo masonao. Teny tomany mafy de mafy izy ary raha tsy Isaia de tonga tamin'ny teny Jehova nanao hoe miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe izao ny lazainy Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa noenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao, indro ahasitrana anao aho ka raha afaka ny apitso de hiakatra ho any an-tranon'i Jehova ianao. Ary fanampin'izany mbola apiko ny tombonandro. O firy taona ozy izy? 5 taona ny andronao. Fibebahana manasitrana, tsy vitany sitrana fa mitombo. Ao dada aloha no anazava anazy ao amin'ny horonan-tsary kelin'io a, fibebahana manova zavatra tonga de projeté etsy am'izay hoe ohatrohatra niza moa le fibebahana ho ahoana ny atao rehefa mibebaka, fa nisy message voaraiko tsirotsy telo raha ny saiko tato izy enina sa fito hoe fa nga pastera tsy maintsy soratana amin'ny taratasy hibebahana daholo ny fahotana vao mamela heloka ave Andriamanitra, de eny mivaliny a alefaso rehefa vita projection tonga de alefaso kely eo a lay dada de samy andray zany tsika raha misy afaka piana le atsy raha de am'izay mba maiziny eto amin'ny am'izay fibebahana manova fiainan'izay de samy andinika an'izany tenin'Andriamanitra zany tsika rehefa avy eo. Ao a mandeha ve misy sary ve sa alefa moty vetivetika iza mahay mandefa anty izany lehilahy afaka vetivetika misy lehilahy ve afaka mandefa kely ety vetivetika. Ao ary a de hijery an'izany tsika de ny tantara faharotoko fafito 740 koa manome verset de raisy noty a io indray a ho ampiaritsika amin'ny heriny androany hoe raha ny oloko izay natsoina ho amin'ny anarako no avy eneritena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny raha tsy fanaony de eno any an-danitra aho ka hanasitrana ny taniny. Ao tio efa mandeha izy teo io de aloha izy feo aloha faty le jiro teo, nisy jiro voapika teo a de lasa mazava be de na de tsy hitarany sary tsy de maninona fa mifeony enona de misy somary dinganina ke aloha de teneniko anao eo mandeha le izy alefaso hoe mifeony raha eno eno any amin'ny radio koa mifeony io zafady lena de hitanisy eo dada nisy olona anankiray a tratra ny aretina de ahoana nabebahany Jesosy anazy de sao de misy ari any amin'ny rezina ohatran'izany tsy mivoaka le feo raha vao haitsika fotsiny io de motsika rehefa avy eo ka mibebaka de otsika hoe amaly vavaka atsika tokoa Jesosy a de ahitany vonany ianao ao anatin'io fampianaran'io mba tiako mihitsy mantsy io mandeha de misy anankiray zay koa nyeny be ave le feony ao ary de sady manome verset any aloha mandra-pahitany oabolana 28:13 sady mandra-panandro vao mandeha de ajantsika ny feo oabolana 28:13 oabolana 28:13 ho an'izay marary rehetra manana olana rehetra ninina olanao de hoy ny teny tompo hoe zay manafina ny fahotany tsy ambininy fizay mitsotra ka maninona ozy izy mahafoy azy no ahazo famindram-po te ilazy zany hoe tena mila tsorina ny fahotany zay na tonga antsika nianatra hoe soratanao daholo za Jesosy a nana tamy mbola tsy nanambady nanana olontiana be dabe reto avy ny anarany soratanao mihitsy ny anaran'le vehivavy niaraka taminao rehetrarehetra ianina zay Jesosy a nanompisana zay le izy raha vao mandeha mantsy de ajantsika fa amin'ny fanazavana de soratanao amin'ny taratasy a de afaka mampiantso ny mpanapaka ozonytsika mikikika ny antsoantso izay nataon'Andriamanitra antsoany farany feon'Andriamanitra le zany somary aroso kely anao de teneniko anao rehefa eo amin'le asakelonao zany feon'Andriamanitra mahita tsara nareo a ary ny antolo taona de ranomasiny azy tomany foana mahita azy mitomany zany ianao a paray ny andro eo tombo fandrenanao tsy zaka aloha zany tsy
tsy misy olombelona mahazaka an'izany ary misy olona mitomany adindray angamba dia ampy ritra ny ranomaso tsy maintsy miolona fa mba eritreretinao Jesosy paray ny andro akapokapony amin'ny rindrina ny lohany mitomany fa tsy mety mibebaka ny olombelona tsy mahay mibebaka tsy te hibebaka leo ny mibebaka ohatrany tsy misy dikany zany satria tsy haitsika koa ny ambaranareo androany araka ny teny Jesosy teo amin'ny boky Isaia anjomarafarany angina aloha misaotra azy tsy tomantsony fa ny ranomaso angina izy angina n'inona mijery ianao marina daholo ve zavatra nambara mivavanao eto tao anatin'ny telo andro angina izy jiro anaty ady amakafaka voarainao ny teny sady tsy voarainao ny fibebahana tsy azo atao hoe vava fona aminoa fona aminoa fona aminoa tsy zany ny fibebahana ohatra anankiroa ihany meko anareo hitondranareo ody amin'izao isan-keritaovy voazana izao voalohany hoitanao tsara ny fidirany ny fanan'Andriamanitra aminao anatsoka tsirairay avy ny fahotanao mba ho tadidinao ny taona nasa rehetrarehetra nampalahelo an'Andriamanitra fa ny masina mampatsiahy zany mampatsiahy ny fahotana rehetra dokotera anankiray tany andaingo tantara maro zany lazaiko anareo zany eno tsara io tantara io zany dokotera zany mifoto be ohatra amin'izao tenda ny akavanana tenda ny akavia ary ny atoka ngeza tena falazaiko anao fa mampatahotra be no mijery zany entina aminao ty pastera ozy mba jereo le retiko teo zany mantsazy hoe mba ifamibebaka anao ny pastera inava ny bebanao fahotako rehetra pastera inavo zany fahotanao rehetra zany hoe lazao amiko jangajanga pastera tamin'olona firy be lehibe pastera tonoana ary ny anarany zay le fibebahana tsy letina n'olona izy tanao zay tsy mety manonona izy zay ny problème amitsika zay menatra raha menatra ny teny zany mason'ny olona ianao ny Jehova
zakomenatra ny andray anao rehefa rato izay tady tio zany tonondy okarery pasteur zay ihany ve asa ihany ka izy amin'ny marary dia nampafantarin'Andriamanitra zao no fahotany olona io fa lazaiko aloha fa ataoko ahoana Jesosy ny teny izany amin'ity olona ity avianao aty ao amin'ny boroa izy mivadina izy ny tonga tao ianao moa madama raha mangataka famelana aminao mivadinao mamela azy anao sa tsy mamela paster izy le raha matoy io zany na tsy zakatra fonao ary ny zavatra lazainy mamela paster vava fotsiny naseny Jesosy ny sikirina amin'izay zao ary n'izy dokotera tany an-talahy ianao taditinao eny paster nandehanao nanatina mpanasa lamba anankiray tovovavy kely tsara tarehy eny paster lazao amin'izay inona ny lazainao tamin'ny tovovavy kely io tsisy tanao mbola afenina foana fa Andriamanitra mbola misintona anao foana tsy manaiky mihitsiny izy lazao aho ny nataonao ny lazainao tamin'io tovovavy kely io tsisy milaza aminao mantsy azy hoe tsy azo andaingana rehefa mitsotra ianao fa zao nataoko sitrany ianao tsy mametra tanana aminao vao mitsotra fotsiny anao hoe zao nataoko Jesosy dia sitrany ianao tsy teny inona hoe ka inona ary ny antony nanatoranao an'io tovovavy io nga ianao nanasa lamba ka naninona teo okare paster fa zavatra fanasa zany zay tsy tian'Andriamanitra zay ny zavatra fanasa aminao anao no tsy manaiky anao mihitsy mbola sotominy foana anao sotominy foana zao ary ampiko anao matomizely tianao lazan'izany ko maninona no andrasa anatinay skilina foana no vao miteny dokotera dia toizy asa ihany tanao sokirina mihitsy le olona vao mibebaka dokotera tsy sitana any ianao hofaty aneona retinao nio any ianao efa tany amin'ny dokotera ianao efa tany amin'ny hôpitaly ianao efa nitsabona tany ianao nasen'ny hôpitaly mody fotsiny tana mody tsisy ninona azonay atao aminao didinanao maty tsy didinanao maty renao zany teny dokotera zany entondray ianao mbola mandainga sikiriny Jesosy foana tsy amelany mihitsy ianao fa rehefa tena mitsotra mihitsy hoe zao nataoko Jesosy afaka ny retinao rehetra afaka koa ny olana zay ny mahandriamanitra an'Andriamanitra zay mitady ny very tadiavina any very karoana foana sody ato any aminareo any tsy amelany mihitsy ianao raha tsy miposaka mivavanao ny zavatra tadiavina toizy dokotera tianazy ianao toko toizy ndray zay ka toizy ndray aro hafa
apiko anao miakatra mpiara-tanina rivotsika isanao eny paster ko maninona tsy miteny aninona any an-tanina rivonareo roa soka re paster taloha tapahana foana apiko indray anao dokotera hiditra ao aminay anao isakafo ko maninona tsy miteny anao e kena lasa elabe lay zany paster io le elabe io mivotobe aminao io ao daholo zavatra nafeninao io voto io fa raha brahanao tsy mindronona voaka ny nana sitany anao tsy ndronotsika am'izay zao le nana isakafo tsika eny paster toy izy hoe ina ny vavaka nataonao te-pisakafoanana tsy nety nilaza mihitsy izy toy izy indray arao apiko anao rehefa misakafo tsika dia zao madamako no asiako mivavaka sakafo kay madama mivavaka sakafo manao vavaka lava be toy izy am'izay tsy naninona mihitsy aho e anomboka sosona ianao no anka vonon'Andriamanitra ianao e io kely io mitakily aminao zavatra kely misisa kely dia botsitra ny mana eritseritra tsy nanao ninonina aho e mafy mihitsy ny vavanao ho fatiny ianao dokotera pana krisisa ohatra mitsidrona mpanjaitra fotsiny sisa dia voalazanao ny fahotanao sitany ianao tsy mety any izy so ary farany dokotera reny efa mivavaka lava be amin'izay madama dia asio zavatra ny sakafony mba ho soata izy tomany dokotera tsy hitako tsy ny pastera tsy hitako tsy ny pastera ka tsy lasa lay le ody le saika aminona ny madama tsy lasa fa nahoana nataony fokely mivavaka ko maninona tsy miteny ka tsy naninona aho e fa saika mona ny madama ianao akana mivady akana ny temady mizely ty ka tsy lasaka inona ny fahotako am'izany ory madama natsoko am'izay madama renao tsara ianao te milaza fa na inona fahotandrangaha mamelazy renao tsara zao fa saika ho vonono ny vadinao ianao poziny ty mamela ty aho papaza totovo tao boroko tao diako tao izy mivady nanovan'ny madama azy natorany daolo na miboky na ny inona na ina lehilahy tsy manjary tsisy naninazy tsy misy bikany paronolo no mipainy raha matombotsy izy dia mifialahany tamainy za nangina zay mivaliny ianao amantsy any dokotera ka hono madama mamela azy anao sa tsy mamela za tsy mamela an'io angataka amin'Andriamanitra mihitsy hoe voronao eo Andriamanitra fa lehilahy mampamon'olona zay eny paster dia andesy dia diko ndray le midakile ny barao petsahina madama mieritsereta tsara zao ny tenin'Andriamanitra
raha tsy mamelona ny fahotanina rahalanao ianao a za koa tsy mamelanao mpamon'olo zao dokotera fantatra tsara fa ianao tsy mamela ny vadinao koa mpamon'olo ny faty zao dokotera segondra sisa any amin'ny hafobe io satria tsy voavela ny elony ianao koa tsy mamela azy ny segondra sisa ny andrasantsika telo mianaka eto dia ho faty koa ianao samy any amin'ny hafobe zany nareo mivady tomany amin'izay madama jesosy fahotany ty dalabe ty ve zany jesosy tena mafy amiko jesosy mafy ny mabelo fa tsy teo any amin'ny hafobe a jesosy fa jesosy mamela azy a jesosy aza tomany le madama tsamboatra am'izay le rangahy tsisy hita daholy a le voto be tamin'ny tentany vetivety teo tao anatin'ny ray segondra fotsiny miteka ao anto le rangahy tsy miteny hoe misotra madama tsy miteny zany izy tsy miteny hoe misotra pastera izy tsy miteny hoe misotra jesosy voany nakile varavarany broky dia lasa izy nilefa voavela ny elo sa tsy voavela a namela azy sa tsy namela azy ahoana hoy voavela sa tsy voavela ny eloko le rangahy bebaka izy sa tsy mibebaka bebaka be le rangahy sa tsy mibebaka tsy mibebaka izy tsy mibebaka izy izy le tsy mitena fona madama fona madama fona madama fona madama non i madama namelanelony dia afaka daholy reo ny alahelon'ny madama reo ny alahelo zany a nampifoto an'le rangahy madama dia afaka reo ny alahelon'ny fa jesosy hoe namela azy izy nylefiny tsy misaotra an'andriamanitra koy ohatran'le boka fololahy sitana daholo ray mozany ny azakazaka ny saotra an'andriamanitra le koka teo amin'ny tombo zay le olana rehefa sitrana ny olona tsy mahay misaotra an'andriamanitra lasa tsy fololahy ve nareo azozony teto nakaiza tanao zay nakaiza mitaky am'izany misy andriamanitra hoe inona ny valiny fanasitranako aminao rehefa sitrana ny olona ray tokony manolo tena anankiray nanolo telo tsy maintsy io falorateny io tomboko ny takian'andriamanitra raha voavela ny elikao zay fanoloro tena ho azy ny mandoalitra ho azy anao ny asany anompo azy zay zany tadiavanao ibebanao tsy nanao sivy tsy nanao inona mivoka ny tantara hoe nareo ahitanareo azy tara fa tsy namela azy andriamanitra enao ny afaran'le ay dokotera io a any amin'ny faritra ntaiko tapitra anaovan'ny-barofo daholo mitan'olona satria izy dokotera izy manam-pahaizana mahalala dolony any amin'ny communina sy ny zandarina rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ny hatramin'ny 50 hectara malala olona le dokotera dia alainy ny tanin'olona rofony daholo verina am'izay dokotera dedeka be satria sitrana hoe taoko mahita nareo rehetrarehetra reo
fiteny voavela eko za sa tsy fiteny tsy fiteny ataoko mahita aho izy le dokotera tsy sitrana ndray izy na sitrana azy anao ka tsy manoko an'Andriamanitra tsy voavela eloko ny anadiovany anao ny eo hoan'Andriamanitra zay mihitsy anovany fiainana vaovao anao ane anopo azy vaovao e aizay soa be sy mahagaga natoko anao ozy famonjena tsy vidina famelana ny eloka ao aiza kosa zay mba oniratsy norotra am'izay fokon'olona rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra efa tsisy nahita tsiny e amin'ny andro alina nanaovany azy maraina ny andro ao anaty fotako dokoterany tena ny manontolo tongony sisa no hitany vahoaka fananeniny ty dokotera maraina ny andro misotolo ny zandarma tao izy ay vakiny zalahy famaky mihitsy ny lohany tena riny tao anaty fotaka no fatiny dokotera zany izy rehefa tsy mahay manolo tena ao an'Andriamanitra ho ahy poteazy devoly potea samy mieritreritra daholo ny ampotsika an'Andriamanitra ny tena tadiaviny tompoko mengavy ianao izy raha manteny velo zany anjymary zany mba enoy jerony ny Zakaiosy voahoy Jesosy hoe dinangana tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao andro any forsinina le zany ahitan'Andriamanitra mihitsy hoe enao mpanoto mpangalatra zany moako ny mpamoretra tsy maintsy ao an-tranonao andro any fana be mihitsy Zakaiosy fa nahitakitaka an'izay inona ny takiny ty Jesosy ty amiko voaniditry ny trano izy dia nandoalika Jesosy raha misy zavatr'olona nangalariko tamin'ny fanambakana onerako avy enina eny foasisy raha nangalatra 100 millions zany ianao onerana zao dia zao 600 millions tsy mila kotina kivy anao raha mikoty zany ay be dehibe zany 600 millions zany alao sisy ianika tsy mila kotina fa tonga dia malala izy zay nanalaiko rehetra reo onerako avy enina eny meko ny mahatra zarazaraina amin'ny kitapo kely be dehibe misy dia nakaletsena izy iny vola be amina tapitrisany fony noho Jesosy hiditra ho aminy arena be lavitra no seretra vao angony tanao zany filony zany meko ny mahatra daholo saziko ny titenako ty fa tonga ato Jesosy fa io malala ny toetrako sy ny ditrako sy ny fangalanako rehetrarehetrarehetra fona Jesosy reo mampalahelo anao anariko tomany eo potro ny tongotry Jesosy izy akory ny fiafan'ny Jesosy zanaky Abrahama tonga dia fitomboka voavelany elona za mitoko
hoe miaina zay iny sodra Jesosy tena nangina tsara reo mba pikely vetivetikely jiro azafady ato arina ato raha fitinina zany de raiso am'reto noty reto a voalohany indrindra de arak'le noty efa niraisika teo hoe izay mitsotra ny fahotany no ambininy zay ny anankiray voalohany raisy noty fa ampiarinao any an-trano zany ho an'izay marary a de mety marary ny fiainanao zao tena ohatran'le teo hoe atsipiria mihitsy tononinao daholo mihitsy a le fahotana rehetra nataonao iny sorana ny dada fa Jesosy moa miasa ao anatiny a manora andrendretra rehetreny zay mitsotra ny fahotany a no ambininy faharoa tsy vitany hoe mitsotra ihany ndraiky koa ianao fa arak'le teny ao amin'ny Jakoba misy teny a ao amin'ny Jakoba toko fa ndaso jerentsika kely ao amin'ny Jakoba le hoe mifanekeloka ianareo fampivavà mba ho sitrana Jakoba toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo Jakoba toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo satria le obolana 28:13 teo nilaza fa zay manafina ny fahotany tsy ambininy de nitsotra ny fahotany le ranga ary ny fanaikeloka le mpivady ao an-trano na le mpianaka ao an-trano na le patrosy mpiasa mifanaikeloka mihitsy zay koa le feorina tsara ho aromizay misy an'izay mihitsiny Isaia 6:10 ihany koa tsika mantsy mitady an'le mirakla manasitrana fa tena manasitrana ny fibebahana raha vao mibebaka fotsiny tsika manaiky Jesosy ampijangajanga niaraka tamin'izao a ny razanay tena ampijangajanga zao tanysaina voalohany zany mitsotra ny fahotana de mifanaiky eloka le olona zay nananana eloka arak'le Isaia teo faharoa ao aorianan'izay indray hoe de rehefa mahatsiaro anao fa namela eloka Andriamanitra de manolo tena ho an'Andriamanitra ny olona rehetra tena ny bebaka ny fona tamin'Andriamanitra arak'le fijorona vavolombelona teo zany de voalazany dada mila manolo tena ho an'Andriamanitra tsy azo atao mihitsy ny hoe nanaovana asa de fanafahana nytapahana ozina de nijanona fotsiny tsy nanolo tena janona sady sampany ianao tsy nirosompiandry ianao tsy nanina tsy azo atao fa tsy maintsy miroso ianao amin'ny asa fanompoana manolo tena ho an'Andriamanitra fahatelo farany oneranao daholo ny fahotanao marina fa hoy ianao tsy voaefy zany zay nge mahatonga raha mamerina aminareo raha mantenareo fa manino paster aridy aveo aridy mitety ary raha ny fahotako ny tsy voaonitra na mandra-pahafatiko ary fa manao zay tratrako aloha satria be loatra ny raha tsy vitako tamy teo aloha de teaneo Jesosy azemba vitako aloha tsy akako na ariary ny ariary tsy hiteresaka arena tsy voninahitra fa raha mbola fanomponaka azoko atao de ataoko anerako an'izany tsy manana ohatran'ny Zakaiosy amina miliara na milio anerako ny fahotako fa zemba vitako arak'izay tratrako reo retoko ny takian'Andriamanitra amintsika raha te ho sitrana amin'ny fiainantsika ka tsy hiverimberenana ny aretina sy ny olana itsony de ho tanteraka aminao mihitsy le teny teo tahaka ny Ezekia teo fa tsy vitany hoe anasitrana anao eo ny eo ihany Andriamanitra fa ame tombonandro mihoatra no nieritreretinao ary izy ka ny zavatra endrasana de mba ame tombonandro atsika Andriamanitra ary nasitrana ny aretsika say mifamela eloka de voara za mialeto dana manatona ny vadinao ny zanakao maiza koa azafady mety ho sarotra aminareo malagasy ny tenenako an'ity fa maiza mamela eloka na mpitondra fanjakana ary fa tsy azo atao mihitsy ny manozina ny mpitondra baiboly no miteny an'za marina fa tena sam'izay zao itenenako anareo mba tsy ozinareo paster ty ngamba tena zay zao ngamba tamin'ny alina adiny rora be indrindra ny jirona iny nandeha tena hoe tapaka paraina ary tany sabotsy namiana nomperany sabotsy ary raha miverina koa reo amin'ny maraina de tapaka de miverina de mitapaka tena indraindray fa milaza aminao fa tena nampianarin'ny tompo aza manozina paster fa mivavà foana fa ny anjaranareo tsy manozina ny anjaranareo tsy manenjika ny anjaranareo tsy mana fandana mivavaka fa mila vavaka ny firenena zany ny tena fifoazany zany hitanao tena tsy mora le ramatoa vadin'le dokotera ne ka mpiandry le rangano tsotra hoe za na misavy anao ataoko fa hivavaka lavabe anao tonga de arotsako le ody ka ianao mivavaka folo kely de tsy nilatsaka tamika indray le ody
zay nge le tantara teo fa tsy heny tsara moa fa manako be ato amintsika ato zay le tantara tsoro izy le rangasaka tsy hitsotra fa Jesosy ary zay le fiasan'i Jesosy amintsika fiangonana Jesosy namangy any dada hoe iranga io resaka amsavy an'io vadiny io tsore ka le izy nge tsy raikitra nge le izy dady tsy izy tsy maty aya na fikasana fotsiny ary de efa fahotana azonao zay vao mikasa ke anao nge tena sakanao an'lisy fa no le zay koa le Andriamanitra miasa le ranga zany zatra hoe rehefa mivavaka io de lava be mihitsy nao anatin'ny vavaka sakafo ary kay mety mivavaka Jesosy tahiny sakafonay amen de nihiratra amin'ny mason'le ramatoa tsy afaka nanao an'le ina mo le abaratsisaka ao atao zay le fiasan'Andriamanitra koa zay tsy hoe maheno zay ndray de anao vavaka fokely indray hoe sao de mamosavina hoe anao masy tena tomba sao divaty fa io le Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona io azonao zay de zay le zavatra nisy fa le ranga tena marina hoe niaiky fa vontely le ramatoa hoe vonteny dada hoe mitovy ihany le rangasaka amsavy anao sy anao tsy mety mamela heloka attention mitovy ny mpamosavy sy ny olona tsy mamela heloka ny olona ray zany rehefa tsy mety mamela heloka ny vadiny na ny zanany de samy mitovy amin'ny mpamon'olona ihany izy anankiroa satria fatoranao amin'ny alahelo ny vadinao ka raha maty ianareo de mifamatotra ianareo mivady reo zay koa zany na mafy ary tsy mory zany hoe vadinao saka amsavy anao zany fa mila mahay mamela heloka satria angamba le ramatoa mpiandry de nasain'i Jesosy mifamela ao mivatana izy mianankiroa mazava aminareo zay de zika zay mila mahay mamela heloka ihany ko tsika de sady manolo tena ho an'i Jesosy andana re ataovy zany fa Andriamanitra kory tsy mba tsy marina fa zay mitsotra ny fahotany no ambininy raha mila niny extrait na vidéo ianareo zay mahatsara an'le hoe mba misy olona maka caméra ohatran'izao satria dada zao tany tokony mba nisy caméra fa ohatran'ny tsy teto Madagasikara angamba raha mifahitako an'io vidéo iny de lasa caméra tamin'ny téléphone nakan'le olona niny satria ararotina be mihitsy io dada mitoroteny io de mbola eo dada de alaina daholo reny fa arena ho antsika FPVM reny teny reny fa randray andro izy tsy hoe de reny no ampiasaitsika reny sisany arsivatsika de isoratsika ho an'mpaka caméra tamin'iny ary zay koa ny antony anasivana zoma fanavozana caméra mba hitahirizana antony fampianarana to karaha sitraka reo mba sitehaka ihany ho an'le mpaka caméra aloha andro marina fa izy tsy mitady an'izay fa ilainy fampahirezana ny laivana an'izany ary eto manao antsoavo averiko ihany fa nisy taraina ihany ndraindray amin'ny caméra aza dino fa ny olona maka zao caméra alainy zao tompoko de fahafoizatena tsy karamaina izy na ariary ary fa tena hoe olona miasa izy fa maka inona moa zany maka inona moa filazan'ireny zany permission isakazoma ariva aka fotsiny an'io caméra io zay ny atongavany ka hitretony hoe olona miasa tokony karama nefa akan'izany ho atsika ny ilaivana an'izany satria misy olona tsy afaka manarika amin'ny vatana mila an'izao ka ianao mena indray ve milaza tsy tiana tsy mahay mba ianao koa mila mahafotena ho an'i Jesosy mibeba ianao fa Andriamanitra marina amin'ny teniny amindra fo aminao ary amin'ny tena za zany zao tokony efa maty tamin'ny 2002 tsy tadidiko iny moa zany zanarary mafy fa rehefa 2006 ngamba izy zay fa raha tsy namindra fo tamiko Andriamanitra tena nitomany ohatran'iny za ndray tena nidina teo ambony fandrina efa maty io tapany ambany io fa nidina teo ambony tapiany tomany Jesosy amamindra fo amiko za tedeny tany saiko teo daholo paraina ny andro nitomany tamin'i Jesosy tena hoe ritra ny ranomaso zay ngamba mifilaza azy ritra io ranomaso keo de restour teo efa andro amin'ny 4 maraina voataitra hoe za ty efa maty ny tapany ambany efa tsy netsika efa satria nametra ampiandro tanana de sitrana fa avy eo verina le aretina satria tsy tena voavela heloka fa tsy mibebaka ny tena marina tovy an'le rangahy teo satria zara misy taona sorena hoe nendreto mpiandro reto koisaka metsika de beba nga tsy izy afa-tsy zany tena za mihitsy ny taopoko zany foana beba za nge tamin'izany na bebana ny bebaka tsy nohony amin'le hoe Jesosy andray fa nohony amin'le aretiko inona ary le bebako beba mifitsanga eny ary fona Jesosy fa mijangatsanga de inona koa zany de inona koa le bebako miandry le mpiandry de le anona koa José le nanao kongfo fona Jesosy tamin'le kongfo de inona koa zay zany za amin'io zany tsy tena vokatry ny foko fa le zana rary am'izay sitrana de miverena ny izy am'izay ray volana za rery sy mifandrina sisa ny tao an-trano de io vady koa tamin'izany voateraka kely antsanta fa io maty io tapy tsy netsika tonga de minditra be midiny io tanany io ozy Andriamanitra tsy bebaka ianao zany abebaka anao am'izay rozy izy
fa ianao zasy ianao tsy afaka iantso dada nefa ny teny hoe makaleo la marary lava foana no andidina zay teny hoe ga demoniaka indray nga verina marary mamenatra zany hoe efa sitrana de verina marary zany mpiandizatsony koa ny asa aminao am'izany foana fa zay Jesosy mahatoa marary tsy mpiandrany tsy mahay niasany tsy ianao koa ny hoe tsy Andriamanitra fa za mihitsy miavonavona de lasa nandadilady farano maso zany tsisy ny olona teo fa za sy ny tapisy isany teo tamin'izany tena tsaroky nandady nangovokotra mihitsy vatako ray manontolo tenao zay raha maty de voneto am'izay iny any nanofy tamin'ny alina iny fa nitantaraiko taminareo tamin'ny raha teo hoe nanofy akanjo nisy raha ho aza teniteneko amin'ny vadiko hoe misy akanjoko zay tany niady teny Tsonjombe feno raha io akanjo io de naseon'le vadiko hoe ty fa tamin'izany zany niady tamin'le bandina akanjo mangano tantaraiko iny de feno raha de nalaiko iny de nanatakalo tany ambany vohatra moa iny dorana sa moa dorana tsy tadidiko tsony de nidorana le akanjo za kosa meny Jesosy hery vao maraina le nitsangana tamin'ny efatra sasany tamin'ny 5 tonga de nakakitapo amin'ny soratra masina niazakazaka maraina za le avy narary io mandeha ny akazo manga maloatra ohatran'ny olona mamo hoaiza ho any amin'le rahalahy niady tamiko iarity zay ny anarany mbola velona any io rahalahy io ny akazo manga za maraina mandeha tongotra tsy manamboly zay tamin'izany mpivarotry saza spida tsy nanamboly 2 arivo isan'andro miversement fa tena hoe za sy ny ditongotra ay zany io voateo vovela helo koa mila fiaretana io fa amin'ny enina maraina tonga eo akazo manga miantso le ardy zay gaga be mihitsy izy hoe jokera zay mihitsy moa natao fa jokera ny surnamako maninona ty vao maraina za raha tena mila famela aminao azao fa tena za io marary tena neveriny hoe ifamony ndray ve sa ninona de lasa izy niditra nakakanjo za nietrehitra izy nodinaka ny vinitra ao trano aka antsy izy amony satria zay tena tamin'izany izy nitazomiko ohatran'izao ny lohany de tifiriko pa mandeha raha be mihitsy de ataoko fa hoe ody izy akantsy za zany efa niandry teo ambaravarana hoe raha mivoaka iny ka makantsy Jesosy ka lerany eto maty vita amin'ny fifamelan-keloko voaka izy voaka avany le rahalaka tsy antsy nalay fa napilitra akanjo ambony izy inona ny njokera de nysotomiko za rahalahy ifamela aminao zay ny atonga avaketo gaga be le rahalahy zany izy raha mpimaso nandinika hoe fa ahoana ary ty razoko ty ozy izy za rahalahy resy tsy miadsony fa izy nareo no mivavaka ozy izy mantsy any am-piangonana ho azy zay fotsiny noteneniko za tsy niteny any am-piangonana de zao niteniko farany za rahalahy efa nandrain'i Jesosy tomboko sy mpamonjy ny fiainako afa ho ale jokera taloha Jozy Alain zao ny anarako olom-baovao ankehitriny de zay izy nangano hoany le rahalahy tao anatin'izay tatarany zany tatary zany de meko azy noroako miforonyroana masina le rahalahy mamela avy ianao rahalahy eno izy za koa rahalahy mamela anao raha meonao atsika tsy fahavalo tsony fa manomboka izao mpinamantsika tadidiko nanoroka azy indroa teo amin'ny takolany de meko azy am'izay le tenin'Andriamanitra atao anaty sakosy fa mifahasoavan'Andriamanitra no nato izao de meko azy lasa zay sotra rahalahy de mifandray tanana zay moa nionako tamin'ny farany mbola tsy niona tamin'ny lasa nody tsy sitrana akory teny eo fa eniko maivana ary zao mihitsy niteneniko eny amin'ny Jesosy mamonjy ny lalako hoe raha maty Jesosy alay voandroany fa tsara tsapako ampay zany ny fanahako tena zay mihitsy nitopoky hoe raha maty tsy tsatahorako tsony fa azoko antoka ny lanitra satria ny famela heloka tamin'ny fahavaloko ianao koa androany andana amin'ny famela heloka aza manana fahavalo fa tsy ny devoly satana irery any fa raha mamela ny afy ianao de mba ho velan'Andriamanitra koa ianao tsangana aritsika ivavaka misaotranao za arira ifatsina venina hoanay zay tena sitrakao toko bazo anay niso vavakytsika sotra betsaka Jesosy afaka mivavaka ianao fa tsy zarery vavaha mihitsy ianao sotra betsaka Jesosy ny amin'ny teny mamy zay nomenao anay nampianatra anay nandroka devoly ianao fa ny devoly tsy miala raha tsy mibebaka izay ny aretina tsy ho sitrana raha tsy mibebaka izay mety isy aminay ho alay-panahy hoe to tsy mibebaka akory zay tao am-piangonana fefa natorona ho azy ny lalana Jesosy androany mila mifamela heloka aloha zay ny atokantrano any manaiky zay na de marary arandrandray hoe tsy zany ny diso hoe tena le vadiko mihitsy ny diso le patroko mihitsy ny diso le zanako mihitsy ny diso fa tsy anamariteny zay Jesosy fa raha manamariteny zay de tsy tanteraka aminay le tenina hoe zay mitsotra amin'ny fahotany no ambininy
fa rehefa ody zay dia ifamela eloko amin'izay manana ady aminay. Andro dia ohatran'ilay tamin'ny roplanina tany Inde teo Jesosy niara maty izy mianakavy, ndray andro monjy, ndray mipimaso, ndray maty izy rehetrarehetra. Mampalahelo anie mieritreritra an'izany Jesosy, fa mampanontany tena dia hoe reny mpianakavy reny ve zao mifamela eloka talohan'ny nandehanany. Mampanontany tena anie zany Jesosy, ohatrany hoe mampatahotra amin'ny mieritreritra hoe raha maty androany a ka nanany olona alahelo dia mba ahoana moa ny fiainako Jesosy any an-danitra any, andovan'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa ve a. Dia zany ena nandronao anay teto androany, sanatria hanao tahaka an'ilay dokotera teo Jesosy a, ifamatotra amin'ny vadinay na amin'ny zanaka. Izay ngendra indray tena malahelo, tena malahelo nandray mifonay, tena mahatsiaro mihitsy hoe marary za tsy amely leo kosa marary be zany, fa marary zany Jesosy a. Fa zao anefa ianao nefa nampianatra Jesosy a, fa zay avelanareo etỳ tany a dia ho voavelany an-danitra any. Eto zay mamela an'izay olona niady rehetrarehetra taminay, mamela iaho zay na vadinay, tena mamela mihitsy na ny zanakay Jesosy a, na ny patron-anay, na mpitondra fanjakana koa raha nandray ohatrany menay tsiny. Marina nge raha mahita fa manaitaina ny zava-misy ankehitriny, fa zay tsy mahazo manameloka an'izy anizy amin'ny fifoazana. Eny fa nanom-panohatra koa raha tsy afaka manameloka an'ireny zahay. Fa Jesosy ny anjaranay nge mitondram-bavaka, tsy anjaranay no mitsaratsara olona, tsy anjaranay no manendrikendrika ny hafa, fa ny anjaranay a mahay mamela ny eloko ny namanay. Ka raha misy aminay androany marary na manana olana, na eny koa bokany trosy, ninonino na aretina mahazo azy, ka manaiky mamela izy androany Jesosy a, manaiky mamela, tena mamototra amin'ny fony ray manontolo hoe za mamela ny vady koa, mamela ny zanaka koa, na dia maditra raha le vady, maditra raha le zanaka, dia hay amela azy ny fonay. Fa iva ny fatorana ao atokantranonay ao Jesosy a, iva ny fatorana amin'ity fireneny ity, hay ifamela amin'ny fifoazana, hay amela amin'ny mpitondra anay zay Jesosy a, hay mamela iankiny ao am-piangonana. Fa ndraindray nge zay tezitra ao am-piangonana misy aminay tezitra amin'ny pastera ny tongeto, misy aminay tezitra amin'ny mpitondra fiangonana ny tony-piangonana, tezitra ihany koa ny amin'ny mpianakavy ny finoana. Tsy marina zany Jesosy, tsara baiboly zany fampitazona alahelo zany, zany mahatonga anay marary, mahatonga ny fiainanay a mivarilavo. Reo arany olonao androany mifamely izy Jesosy, anao ny devoir izy, mialeto engany mba sanatria eninay amin'ny sofina ankavia dia avokanay amin'ny akavanana fotsiny. Sanatria Jesosy mafy atoko izay, ka araka ny teninao Jesosy hoe efa nananatra anareo tokoa androany, efa niteny taminareo a fa androany ianareo raha manaiky dia indro fa ampitombokona ny taona iainanao any, fa raha tsy anaiky kosa ny teniko ianao dia indro ny famaky efa eo ambaravarana, ny famaky efa eo am-potsi ny azo, vonina ikapanao na dia amin'ity androany ty any ary. Zay Jesosy a, tena mora malahelo ny fonay, zay tsy mahay mamela eloka anie dia mifamato zay tsiraray avy, fa androany dia ifamazay a arak'ilay tory teny renay teo Jesosy. Dia rehefa voavary eo a dia roanay ny devoly, tonga any an-trano zay roanay eritra ny etapon-doha ka hatrany am-paladianay. Fa raha manatanteraka an'izany zay dia azo antoka fa tsy maintsy ahita fanasitranana amin'ny marary a, ary tsy maintsy iva ny olana Jesosy a. Fa araky ny teninao hoe ny tanan'i Jehovah ny tsy fohy fa mahavonjy, fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko ianao. Ka dia zany eloko zany araky ny tena hoe soro ny vato misakana, dia zany no vato misakana mihitsy amin'ny fahotanay a, amin'ny fiainanay, tsy hanasitrananao anay. Sodra Jesosy a, dia mba mamindra fo amiko, mamindra fo amin'izao fiangonana zao ianao androany. Mialohan'ny sarahana eto a, roanay ireo devoly satana mampamafo rehetrarehetra, mahatonga ny fisarahana, mahatonga ny ady, be korotana, be korongo, ny asan'ny devoly mahatonga anay mafo, tsy mety mifamela eloka mihitsy amin'ny ankohonanay, mahatonga anay koa Jesosy miziriziry, mahatonga anay satria tratra ny ozina andrina, mirehare, tsy manaiky diso, ny hafa foana ny diso. Reny ange Jesosy fahotana daholo reny e. Noho izany dia tsy salasala zay androaka andreo fanaratsy, mitondra korotana, mitondra fahamafisakatoka rehetrarehetra amin'ny fiainanay. Ty ary zay Jesosy atsangano ny tananareo, atsanganay ny tananay, androaka andreo fanaratsy zay mitondra korotana amin'ny fiainanay, mitondra fahamafisakatoka rehetrarehetra amin'ny fiainanay. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, Baba Matevina.
ao amin'ny fo ary ao amin'ny fotsika ao amin'ny fo ao miala anatin'ny fonay ny alahelo fahatezerana tsy mahay mamela heloko anatin'ny fonay ao anatin'ny fonay ao ny alahelo fahatezerana ao anatin'ny fo ao ao anatin'ny fo delo anatin'ny fonay ao zany fahatezerana anatin'ny fo ao zany foloto fofeno alahelo ao amin'ny fo a ao amin'ny fo ao amin'ny fotsika ao anatin'ny fo ao fo vato dia ny alahelo fahatezerana ao anatin'ny fo ao roay miala ao anatin'ny fo ao niozon'ny fo ao anatin'ny fo ao miala ao anatin'ny fo zany ao anatin'ny fo zany miala ao anatin'ny fonay ao ny alahelo fahatezerana ao anatin'ny fo ao ihany ao anatin'ny fo ny alahelo fahatezerana roay leo anatin'ny fo ao roay foana anatin'ny fotsika ao filetrarehetra ny tsy manakely tsy manapa le ao anatin'ny fo ihany a ao anatin'ny fonareo ihany roany anatin'ny fo ao sotra Jesosy andohalika daholotsika mba hangataka fo madio amin'ny Jesosy andohalitsika hangataka fo madio amin'ny Jesosy andohalika tena mangata mihitsy amin'ny Jesosy hoe amiro ny fo madio a Jesosy tena tongio amin'ny Jesosy androany alohan'ny lodiana favakitsika rehetrarehetra Jesosy mandohalika eto anatrehanao zay amiro ny fo madio zay Jesosy aizany mamela ny eloko ny ankonanay samy mangataka amin'izay raha Jesosy hoe amiro ny fo madio a Jesosy ao anatin'ny foko ao isoro ao anatin'ny foko ao ny alahelo rehetrarehetra Jesosy mieko lalana amin'ny anaranao mihitsy ny fahatezerana ny alahelo ny fahakiviana Jesosy tena reraka ny fonay indrandray Jesosy ary dia mandohalika eto anatrehanao ny amin'ity harivariva ny zoma ty Jesosy tena mba ay amela heloko zay ay amela ny vadinay eny ekenany endrandray tena misy zavatra aloha mampalahelo ny fonay fa zany nefa tsy afaka namary tena amin'izany zay Jesosy fa androany zay mitondra ny fonay eto anatrehanao Jesosy amboary ny foko Jesosy amboary ny fonay mba ho tahaka ny ianao Jesosy ianao hikasika ny fonay tsirairay avy aizanay mifamela heloka Jesosy aizanay koa Jesosy mamindra foa aizanay koa Jesosy mity ny ankonanay fa zay nge tsy mahay mity raha tsy manana fo madio samy mangataka fo madio amin'ny Jesosy amin'izay ary Jesosy hoe amiro ny fo madio a Jesosy amiro ny fo madio apetrao ny fonao mihitsy ny tananao dia mangata amin'ny Jesosy ianao zao amiro ny fo madio a Jesosy amiro ny fo madio a Jesosy amiro ny fo madio sasao madio mba ho afakeloka Jesosy sasao madio mba ho afampahotana Jesosy mba hahita fanasitranany eo anatrehanao amindreo fo ana dia fo mamanton'alina ary zay hitonga eo anatrehanao dia mino fa tsy hitahiry fahatezerana aminay ianao Jesosy sotra indrindra Jesosy io ny foko Jesosy io Jesosy ny foko manjakao anatin'ny foko samiara miteny hoe Jesosy manjakao anatin'ny foko ianao androany teneny mihitsy Jesosy manjakao anatin'ny foko ianao Jesosy monena ao anatin'ny foko ianao teneny mihitsy Jesosy sokafako ny foko Jesosy midira ao anatin'ny foko ianao ho Andriamanitra ianao mpanjakako ianao tompoko mandrakizay ianao tsy ala aminao mandrakizay Jesosy tsy ala aminao efa nifidy ianao Andriamanitra zany indrindra ny anaovako voady eto anatrehanao Jesosy sotra indrindra Jesosy sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy aoka ny foko sy ny fonao iara itempo tena iray aoka ny sa sy ny sainao iray safidy mandraky eo mpandoliana ena tsy angano tananao kavanana Jeso
famonjy soa ataovy amin'ny fono rehetra mihitsy indro ny haiko ny akio raisoana samy vavaka atsika angatao amin'izay ary dia tianao angatany eo amin'i Jesosy alohan'ny amaranantsika ny fotoana samy midongy amin'i Jesosy mihitsy alohan'ny hodiana aza vela ho very maina ny fahatongavanao tetona ny fandrenesanao an'izao onjam-peo zao fa ho Jesosy aminao hoe anaka hitako tokoa zao mifikelezanao aina reko ny fitarainanao ho avy azao amonjy anao fa inona ny tianao ataoko aminao androany samy mangataka amin'i Jesosy ary sotra indrindra Jesosy mandoalika eto anatrianao zay Jesosy ankehitriny tondram-bavaka Jesosy ny fiainana tsiraray avy mba tena ho fifoazana jakan'ny fanamasinao Jesosy mba tena ho fifoazana matahotra anao zay Jesosy mandadilady eo po-tongotra Jesosy ho anay tsiraray avy Jesosy ao Jesosy manana vady maditra mangata-bavaka reto amin'ny telefony reto zany Jesosy hoentiko eto anatrianao amin'ity androany ity Jesosy momba ny tsirairay avy Jesosy anangata-bavaka rehetra Jesosy na ny any atokantrano any zany na nandefa SMS sy ny message rehetrarehetra hoentiny eto amin'ny alitara masinao zany Jesosy tononony eto Jesosy na dia tsy aro voatonona avokoa ary ny anaran'izy ireo dia hoentiny eto anatrianao misy koa ny hatrany atokantrano rehetrarehetra any Jesosy nandre zao fampianarana zao resy lahatra teny ifamela eloko izy Jesosy hibebaka izy hifony mba azao ny famelan-keloka eo anatrianao fa ny eloka ny hevitra mampisaraka anay aminao ianao koa nefa nyteny fa raha ny olona zay natsoina ao amin'ny anarako no avy aneritena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanao no ianao dia zay Jesosy tena vonona hiala amin'ireny fahazaran'ny ratsy indrindra ny fahatezerana zay nge mety efa tsy mamadika tsony fa mifanenjika eo am-piangonana fanaratsy eo am-piangonana fa zany nge Jesosy mampalahelo ny fanamasinao mihitsy zany variana mifanenjika zay ao anatin'ny fiangonana zany dia toetra ratsy sy mendrika zany Jesosy fa ny fifoazana tediavinao dia fifoazana mifampitatana fifoazana mahay mifanampy fifoazana mifanoro ary eto koa Jesosy nitondranam-bavaka ny ray mpianakaviana rehetra manerana ny tany Jesosy mivavaka amin'ny anaranao zay rehetrarehetra eto mitondram-bavaka ianao hikasika ny fonireo ray mpianakaviana rehetra indrindra ho an'reto vahoaka tonga rehetrarehetra teto reto na ny any atokantrano any Jesosy hikasika mahery ianao Jesosy tanam-pahasoavanao hitsotra hikasika ny fonireo lehilahy rehetrarehetra ireo izaniza mandre zao onjam-peo zao naiza ndrenesany an'izao Jesosy dia raha miasa ho ianao tsisy mahasakana hoeto ty amiko izay sarotra indrindra aminareo ka dia hoetiny eto anatrianao Jesosy androany reo ny anaran'ireo ray mpianakaviana mety mamolavo mampijaly vady aman-janaka tsy mampidibola variana miloka Jesosy variana miloka manao korsa sovaly ao variana any amin'ny adina kola ao Jesosy tsy mahatsiary vady aman-janaka any amin'ny vehivaviny any variana any dia misy rem-pianakaviana malahelo ao amin'izao fetiny ray zao Jesosy mba mangataka amin'ny anaranao za eto an-taninanandrano androany ka sy eo amin'ny anaranao reo ray mpianakaviana rehetrarehetra enganezao toroteny enganezao fampianarana zao hikasika manokana reo ray mpianakaviana rehetra ka mba hibebaka ny ray mpianakaviana hifamela mivady aman-janany mba hisy ray mpianakaviana Jesosy tena hifony eo amin'ny vadiny ediso taminao mba hanao tahaka an'le lehilahy dokotera eny Jesosy ohatra noho izany fa iny ara-mo Jesosy tsy tena mibebaka fa mba tena hay tahaka andry Zakaiosy hanao tahaka andry Matio hanao tahaka andreny mpamoretra tena mibebaka teo anatrianao reny mba ho tahaka izany enereo Jesosy ny ray mpianakaviana ka mba ho avy eo amin'ny vadiny izy angata-pamelana hoe samy fona aminao ary vady malalako amin'izao fetiny ray zao fa betsaka ny adidy tsy efako taminao dia hifona amin'ny zanany ankio izy Jesosy mba hifamela elika izy fa raha tsy zany hifamatitra izy mianakavy ka ny elo no miandry azy haoarinao fa zay mitsotra amin'ny fahotany no ambinina ho ianao sotra indrindra Jesosy vavaka ho an'ny ray mpianakaviana rehetra zay niza ray mpianakaviana voafatry ny zava-mahadomelona dia ianao hikasika azy manokana
fanahinao Jesosy eo atonga azy aloloy tsy titoka ataovy tsy tisy giara tsony Jesosy ataovy leo an'ireo fijangajangan'ireo ataovy kriko an'izany ny fanahiny izaniza raim-pianakaviana marary vavaka ho azy zay any amin'ny hôpitaly any kasio izy na ao atokantrano mety misy tsy manam-bola mihitsy na dia nitsabona tena ary tongava re Jesosy tendreo ny loharanona retina amin'izao fety de père zao ho andreo raim-pianakaviana ireo tondram-bavaka ihany koa zay mety misy any am-ponjany misy raim-pianakaviana maro any am-fonjany Jesosy eo ianao hijery azy ireny manokana engany reo zay tena nanota tsy amerina intsony tsy angalatra intsony tsy hijangajanga intsony tsy hanolana intsony ary raha misy raim-pianakaviana ny voendrikendrika fa misy ny tena tsy nanao hoe fatratra ny endrikendrika Jesosy vavaka amin'ny anaranao zahay kasio Jesosy mpitsara kasio Jesosy io kasio ny isambara tongony amin'ny fanjakana sy ireo rehetrarehetra tompona andraikitra mba hamoaka an'izany raim-pianakaviana zany sotra indrindra Jesosy dia eto koa zay ety ampamaranana tsy mety raha tsy mivavaka ao amin'ny pasteur Dada Randrina Toandro amin'izao fetiny ray izao hijery azy manokana ianao Jesosy ianao ampahery azy mandrakariva eo anilany ianao hitantana azy amin'ny tananakavanany fahamarinanao iny Jesosy ny mpaminany menao hitantana anay manaiky ny mpitondry zay Jesosy ary mivavaka ho azy sy ny ankohonany rehetrarehetra araka ny teninao hoe masoko sy mifoko eo aminareo mandrakariva dia tsy ala amin'ny eny tanam-pahasoavanao amba amin'ny taranaka fara mandimbiny mba ho vonina hatry ny anaranao ary izahay zanany ampianary mba hoendry ampianary zay mba hoendry tsy hanao zay mampalahelo ny ray aman-dreninay mampianaranay mba tsy hangalangalatra intsony mampianaranay mba tsy ho fetsifetsy intsony mampianaranay mba ho zazapakato matahotra an'Andriamanitra mba hatonga ny ray aman-drenina iny ho lavandro iainana Jesosy maro ny tianay ho angatahana fa tapitra ny fotoana Jesosy arivy tia ny andro otsy zay dia tatany sifombino mba ho tonga somatsara ny tokantrano any ary amin'izao alina izao raha misy manapa-kevitra tena hibebaka eo anatrehanao hibebaka sy hivalo amin'ity alina ity ho avy eo aminy ianao apatsiany fahotany rehetra mba hibebahany eo anatrehanao sotra indrindra Jesosy manaiky hibebaka manaiky zay hibebaka amin'ny fahotanay sotra Jesosy zay tapitra ny fotoana otsy zay Jesosy teo voninahitra rery ny antom-pisinay fa soniavinay eto ampandoliana mihitsy zany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay o zo any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra meo anay nio ny anina saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen sanganaritsika andray ny tsodrano masina raisy ny tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray fa ho Jehovah Andriamanitra ray hoe hitako tokoa izao ny fanetretenanao ho avy ary aniraka ny fany masoko abebaka anao dia abebaka anao tokoa fa maneke ny fitarihako anao anaka fa indro araka ny teniko taminao hoe nitanako tsy foy fa mahavonjy ary za tsy mbola nandao ary tsy andao anao mandrakizay fa raha manaiky hiverina amiko ianao androany dia mba hiverina aminao tokoa ka pahitako ny fahatsarako rehetra ianao ka ho tanteraka aminao zao teny zao hoe o Jesosy hoe indro anaka ny any zanako sy ny asany tanako dia ka fahaditiko ihany ko mandehana amin'izao herinao zao fa indro ahombanao mandrakariva amandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao ka ho tanterahako aminao ny teniko hoe ho tanterahako aminy ny fanasitranako azy anio sotra Jesosy hitera sy ny ajary ny voninahitra teo anao rery any amenao ka ny foko sy ny fona taovy mafy mihitsy ary ataovy mafy mihitsy ny voadinao Jesu atsangano ambony tanana no mpamonjy Jesu indrony
akuraisoana velokano po velokano vonokanao zay sitra vonahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro enka eo mivonahany tany rehetra. Amen. Tehaka mafy eo an' Jesosy ary amin'ny heriny miaraka amin'ny groupe à distance sika tongava soa any tokantrano aty tongava enka eo amin'ny heriny. Veloma daholo nareo tompoko. Sotra indrindra ary manaraka indray ary mbola manantona mpiandry nareo reo misy mpiandry afaka andray ho an'izay mbola mila fampahirezana. Sotra tompoko tahin' Jesosy daholo any amin'ny Facebook rehetrarehetra ny any tokantrano rehetrarehetra any Jesosy Kristy ny ombantsika. Manaova fety sambatra daholo ny père rehetrarehetra zay zany nitsodrany hoe anao fety sambatra ny ray mpianakaviana rehetrarehetra ho voninahitra Andriamanitra ray. Dada vaovao dada matahotra an'Andriamanitra zay ny fanampy. Sotra tompoko amin'ny manaraka indray.